tsara no tadiavo fa azany ratsy mba ho velona ianareo ka dia ombanareo Jehovah Andriamanitry ny maro arak'izay efa nolazainareo. Mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka tsy sao mandrakariva ny tavany. Toy izao indray ary ny mety toetry ny andro amin'ity alarobia fa 7 Mea taona 2024 ity. Ny tapany maraina no andeha hanombohantsika azy. Ho amin'ny faritany Natsiranana, Sambava,
Toliara ary ho antsika eto Antananarivo kosa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho tsara kosa ny andro satria dia hibalika ingabe masoandro raha ho antsika eto Morondava, ho antsika eto Masina, Fort Dauphin ary Fianarantsoa dia isy masoandro ihany fa mety ho arahina rahona mainty matevina izany. Ny maripana vao vinavina dia 12 degré C ny ambony indrindra raha toa ka 20 degré C ny ambany indrindra. Ny atoandro no andeha anohizantsika azy. Mbola hibalika hatrany ingabe masoandro raha ho amin'ny faritany Morondava. Raha toa ka hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho amin'ny faritany Sambava, Mahajanga, Toliara sy Antananarivo ary Fianarantsoa. Ho amin'ny faritany Natsiranana sy Toamasina ary Fort Dauphin dia ho ratsy ny andro satria dia isy ny rahona mainty. Ny maripana vao vinavina dia 20 degré C no ambony indrindra raha toa ka 20 degré C no ambany indrindra. Ny hariva indray no andeha amaranantsika azy. Mbola ho tsara ihany ny andro raha eto amin'ny faritany Natsiranana, Mahajanga, Morondava ary Toliara. Izy kosa ny rahona matevina raha ho amin'ny faritany Soambava, Toamasina ary Fort Dauphin. Noho izany dia mila miomana hatrany isika. Ho antsika eto Antananarivo sy Fianarantsoa dia isy tangon-drahona manify. Ny maripana ambony indrindra dia 17 degré C ary 12 degré C kosa ny ambany indrindra. Dia izay indray ary ny mety ho toetoetry ny andro tamin'ity alarobia ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Nefa misy ihany koa nefa ny miasa zany rehetrarehetra zany dia isika avokoa no mandamina anazy dia efa ireny nomena ireny mety ho toetry ny andro dia afaka miomana antsika amin'ny akanjo tokony hanaovana, amin'ny zavatra rehetra tokony hoentina, fa tsara foana nefa ny mitondra rano mafana aleo tsy adino mihitsy izay satria tsara no misotro rano na dia mangatsiaka ary ny andro fa atao rano mafana fotsiny izy dia efa mety. So sanatria mantsy misy filaharam-be dia ianao tsy mitondra akanjo mafana ka angovongovotra eny ivelany eny, sady manahirana anie le mangatsiaka mangovongovotra tsy mahazaina nify miketiketика, ianao lasa ohatrany te hivoaka foana zany. Ie, be dia be mihitsy ny zavatra mitranga rehefa mangatsiaka izay dia izay ny teneniko hoe aleo miomana foana na dia hoe ataoko hoe miposaka ihany raha masoandro efa manomboka miposaka izy ao ivelany ao fa nefa mbola mangatsiatsika ihany dia aleo mitondra akanjo mafana ihany dia afaka esorina iny dia afaka tazomina kely eto raha ohatra ka hoe satria izay koa mantsy mety maka amin'ny olona le hoe irongorongo akanjo nefa io masoandro miposaka io ny ririnina amin'izay hoe ririnina izay dia mivadibadika dia misy masoandro miposaka ao anatin'izay fa tsy hoe tsy misy masoandro miposaka akory fa ny rivotra mangatsiaka foana, ny rivotra mamanala zany ohatra frezy mipaika amin'ny tenanao izy dia tena mangatsiaka dia tsara ihany koa ny vatana ny mitanin'andro andrindra amin'izao ririna izao satria mantsika rehefa mingaina be iny ny andro dia mitanin'andro dia tena mandoro mamay mihitsy fa amin'izao ririna izao mahafinaritra kely mitanina le andro. Manenjika an'izay hoe masoandro izay. Ie, trindrina trano hoe mandeha mivantana amin'ny YouTube ny masoandro miposaka afaka arahinao zany na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube satria betsaka ihany koa ny olona no mijery YouTube dia afaka hoe mijery masoandro miposaka kely aloha zany ianao dia rehefa eo ianao afaka
mijery se jerenao ndray satria adiny roa eo na latsaka na mihoatra ny fandarantsika de be de be ihany koa nefa ny zavatra hoentinay ato anatin'ity fandarana masoandro miposaka ity tsy matiantoka zany ianao raha ohatra ka hoe mijery masoandro miposaka kely aloha fa tsy satria mety misy ohatrany hoe tsisy atao izy any ampiasana nefa misy fifina ohatr'izany de mijery YouTube izy de mety hoe mijery film na ohatr'izany fa misy zava-tsoa afaka horaisina be de be mihitsy ato anatin'ity fandarana masoandro miposaka ity ka zay any tananay anareo hoe afaka rahanareo any amin'ny YouTube de aza tara fa tsy matiantoka ianao. Eny any isika koa moa zany de misy mpijery atsika hatrany ivelany de mety hoe anisan'ny tombontsoa lehibe zany izy ity satria mety hoe misy décalage horaire koa anatin'izay de mety hoe tsy araka direct ilay olona fa azo atao ihany koa ny miverina mijery na hoe mirevisionner an'ireo masoandro miposaka ny torohevitra de tsy mety lany daty fa miasa foana isanandro zay indrindra de tena moa anita tadidiko hoe misy olona rehefa misedra an'izay sedra izay amin'ny fiainany de faly hoe faly satria fantany hoe isy afaliana isy fandresena zany rehefa eo de za koa mahafantatr'olona rehefa tojo eo amin'izay fandresena izay izy de kivy izay satria isy olana izay hoe fa hoany zany ohatra metimety amin'ny fiainako tena hitako eto sady hoe isy olana ajosa de zay sady mibahana ny saina fa mahaiza manararoatra mandrakariva ny fotoam-pifaliana iarahana amin'ny fianakaviana iarahana amin'ireo namana mahaiza koa mamorona falifaliana ho an'ny tenanao rery raha mbola azo atao zany no mifaly de aleo mifaly raha hoe saina misy fotoana koa ity ihany koa anisany hoe zavatra mampatonga motivation rehefa mifo maraina ianao de mijereva fitaratra de mitsikitsiky be mihitsiny satria mitondra zavatra positif amin'ny fiainanao iny na mandeha ny andalana ary ianao de meza foana mieritreritra zavatra mahafaly ao anatin'ny fo mezaka tsy hoe mitsikitsiky tsy hoe mitsikitsiky ivelany hitany olona hoe fa manina koa ary iny fa ao anatin'ny misy koa le hoe mitomany de mijery fitaratra manja fianara eo mitomany satria manja de avela za mitsikitsiky ho azy za ty moa zany olona mitomany de ina mijerako fitaratra tsy miverina mifantoka amin'le alahelo tso fa lasa eo amin'le fitaratra an'izay ka zany eny de fa anisany hoe manala an'izay hoe alahelo zay tsy tsara ihany koa raha ohatra hoe tombany ela loatra fa manjary lasa miteraka areti-po koa iny fa ohatrany hoe misy zavatra tena mampalahelo anao zany de meza foana mitady zavatra hoe anenanan'izay hoe alahelo zay mba tsy ho tonga lasa areti-po na miteraka zavatra hafa ihany koa zay no mahatonga ny olona sasany rehefa mitomany de tena mitomany ela be de farany torana de misy koa ary le tena hoe mitady areti-po ary zay tena izay anizay mihitsiny satria efa fantany hoe malahelo izy mety hoe tsy ampy rano ve de tsy milasaka le ranomasy de lafarovokena kely de mijery an'le mihaino an'le hira mampalahelo le vao mainka mampisy areti-po reny tsy azoko mihitsy le olona tahaka reny moa zany fa aza manao azy zany reto fa vao mainka hira mahafalifaly ihainona fa aza mitady areti-po ohatra zany hoe malahelo ianao de tena mitady an'le hira tena vao mainka mampalahelo anao mihitsy mba tena hoe ahiritsahany raha masinao sady nirantsika zao mifanaraka amin'izay mihitsy eny leo aly to de alevantsika izay hoe mitony miaraka amin'ny fira solofiny aina dao raha tsika izay ary Mitonia zanako fa eto ao reko avoko ireo vavakao miantsa amin'ny aiky miala elonao mitraka ianao aza manay fa eto ao matoky ay zanako fizao tsy afoy anao etsio
fafako ny rano masonao tsapako zay tsapanao tiako loatra anao indrindra zadino fa eto ao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao itonia zanako fa eto ao ampianariko zava-bavao ianao ny ampatanjakanao no anton'izao haikio fa marary nefa nampianao anakaikiay ny zava-drehetra tsy voatery hafaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay izao hitantananao ny zava-drehetra tsy voatery hafaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa Ie, Mirary iny dia anisany hoe tena na dia ataoko hoe somary milantolanto ary izy dia mampahery ihany koa satria izy miteny mihitsy ao anatin'ny hira iny hoe aza manay izy teneniny fa izao
be be mihitsy mifampaherezana ohatry hoe teny fampaherezana ao anatin'iny hira iny anisany hoe raha ohatra hoe sendran'izay hoe alahelohelo zay ianao de aza manay fa Jehova hitantanany fiainanao sy hitondra fifaliana ihany koa raha matoky azy ianao zany hoe mila matoky aloha zany. Ie mahakasika olona maro tokoa iny hira iny satria ity hira mampalahelo izy teo any fa tena hoe hira mametoky hira mametoky manampitamby tahaka ny hoe s'adresser aminao zany ny tompo hoe mitoniry zanako aza manafa eto de manana fahatokina zany tsika ao anatin'ny tonkira voahevitra tsara sy voalahatra tsara iny hoe eo manjakariva ny tompo antsika. Ie de ao anatin'ny zao larobi zao ihany koa any de fanatitsika teo mo zany ny fisiny zay hoe fifidianana izay ary velatra amin'izay indrindra sika androany. Ie de raha ny vaovao farany voaray zany de ataontsika hoe presque zany milamina ny toeram-pifidianana ny fandehan'izay fifidianana izay saika manerana nosy. Marina zay tenen'ny edena zay hoe mirindra avokoa aloha zany araka ny voaray araka ny vaovao voaray anay ety an-toerana milama sy mirindra avokoa fa ny any amin'ny faritry Toliara any an-daboly misy an'izay hoe fifidianana izay dia mbola tsy tonga eny amin'ny toeram-pifidianana moa zany ireo fitaovana tokony hanatanterahana an'izay fifidianana izay tsy fantatra moa zay antony marina fa ho ampita amintsika eto ihany ny makasikasika an'izay mbola io ny takany io amin'ny sary zany toerana anaovana izay fifidianana eny amin'izany any an-daboly any Toliara an-damboly. Mety efa maro zany ny olona miandry an'izay hoe fisokafana izay mety efa miandry satria mbola maro ny adidy aman'andraikitra zay ho tanterahana kanefa mbola tsy tonga zany izay hoe fitaovana hoentina hifidy izay ka eo ampiandrasana an'izay indrindra ny any an-toerana misy ihany koa ny any Amorafeno anosina nino izy te anosina lain'olona ie any Amorafeno anosina lain'olona izay nalain'ny secrétaire tany ny secrétaire de bureau de vote ny PV sy ny bulletin tany amin'ny chef pokotany. Tsy fantatra moa zany sy tena hoe antony mahatonga an'izay fa mbola ho tanterinay eto aminareo ihany no makasikasika an'izay ka mbola tsy fantatra moa zany zay mety ho fetraiky an'izay satria tsy nanaiky an'izay zany vahoaka tany toerana fa tena tsy mbola fantatra mihitsy hoe inona ny antony nangalany an'ilay fitaovana makasika ny fifidianana io fa miteraka korotana moa zany ilay izy fa zany hoe inonay fa mety ilamina zay rehefa avy eo fa zay ny teneniko hoe ho apita amintsika eto ihany makasika an'izay resaka fifidianana izay fa izay aloha no ny any maka ny vaovao makasika ny any amin'ny faritany ny any Toliara sy ny tany amin'ny faritra Morafeno izay ny ambiny za Morafeno anosina lain'olona zany any amin'ny Marovoay. Ie de rariny tokoa raha ohatra tsy anaiky ny vahoaka satria andraikitra ny eo amin'le tompony andraikitra ao amin'le fokotany zany no hoe ahoana kosa moa zany hoe secrétaire lainy PV sy ny bulletin tokony hanatanterahana fifidianana izany ka izay indrindra ny tsy fantatra hoe inona ny antony nangalany azy nefa le izy miteraka korotana satria ie araka ny tenen'ny edena hoe rariny raha tsy anaiky ny olona satria ny olona ihany koa mety maro ny adidy izay tokony ataony nefa de napetrany aloha mba hoe andeha hanatanteraka an'izay fifidianana izay satria izay ihany koa ny maha olom-pirenena azy araka ny teneniko teo hoe ny olona Verzoa efa ny olona Verzoa rehefa tsy fidiny de maika ave fa ianao manana zo madio tsara ifidy lasa sakanana indray ianao tsy hanatanteraka an'izay hoe fifidianana izay tena mila ny tsara ihany koa manindry fa isika tsy hoe manohana an'izy akory fa neutre tsara isika zany hoe tsisy hoe olona ho trindrina manokana hoe ho vidiana na hoe ho tokafana eto fa mampita ny vaovao fotsiny zany ny anjaranay hoe misy an'izany any amin'ny faritra zao misy an'izany any amin'ny faritra izao fa iantsona ny fitondram-panjakana ihany koa mba hijery akaiky makasika an'izay hoe fangalana ny fitaovana tokony fidianana izay sy
izay hoe tsy fahatongavany fitaovana tokony fidianana any amin'ny toerana zay voatokana anatanterana an'izay. Ie izahay sy any eto ny akanjone tsy mitondra loko politika manokana de marina fa hoe mbola lava ny tontolo andro kanefa ak'izay teneneny izay de misy ny anjaiko sy ny olona samihafa sady maro koa ny olona izay matoa zany natao hoe tsy miasa androany de ao le hoe andana mifidy de maro ny olona andeha lahatrany any ka na hoe lava ary tontolo andro maro le olona andeha lahatrany de tongava ihany aloha mihazakazany am'izay fitoerana tanterana an'izay fifidianana an'izay de mahay za mifidy. Tsara trindrina ihany koa fa ny androandroany zany tena tokana mihitsy ny hoe andro fifidianana madio tsisy korotana fa hoe mandeha ampilaminana dia fepetra tsy hoe fepetra moa zany fa zay mihitsy ny lalàna mivoaka rehefa fifidianana tahaka an'izao de midy avokoa ny bara rehetra tsy azo atao zany no misotro toaka amin'ity anio ity satria mba hialana amin'izay hoe fikorotanana izay indrindra satria rehefa mamimamy koa manko ny olona de tsy tompony tenany izy de lasa manakorotana na manimba zavatra ihany koa de mba hialana amin'izay dia ny dina daholo mihitsy zany ka mety hisy ny sazy ho an'izay mbola mini manokatra an'izay hoe fivarotana izay fa nahato mihitsy zany raha ohatra zany hoe misy olona mini mandeha mbola manokatra ny fivarotana toka ihany na hoe mbola misy olona mini misotro toka ihany amin'izao amin'ity anio ity dia mety hiarany sazy satria efa lalàna mihitsy n'izay hoe rehefa andro fifidianana dia tsy mandray an'izay hoe zava-pisotro misy alcool izay. Veritsika hoe fanapa-kevitra kely zay zavatra zay kanefa tena manova be ny mety ho valim-pifidianana sy ny fizodranyity tontolo andro ity zany ary ianao koa rehefa ohatra hoe tsy milamina ny sainao anatin'izay hoe fisotroana toka na zava-mahadomelina hafa koa de mety hanao foana zany ianao anatin'ny anao le andeha mifidy iny ny préfecture mihitsy ny tena Kanto namoaka an'izay lalàna izay fa tsy hoe tsika akory namorona n'izany teto hoe tsy lalàna vaovao zay zavatra zay efa misy foana hatramin'izay rehefa misy zany fifidianana na fifidianana présidentielle io na solom-bavam-bahoaka na maire na ina koa moa zany fifidianana akoatran'izay fifidianana chef pokotany tsy haiko ino manko zany nireo telo reo zany tena ataony vahoaka fa misy koa ny fifidianana ataony grand électeur na koa ireo sénateur zany de zareo ihany manatanteraka fa le ilay fifidianana tahaka an'izao le hoe andraisan'ny vahoaka rehetrarehetra anjara de zay ny lalàna mivoaka hoe tsy mahazo mandray an'izay hoe alcool izay mety tsy azo atao ihany koa zany mandraindray zava-mahadomelina zay rehefa hoe zavatra mety tonga ny olona hoe tsy tompony tenany sy mety miteraka zavatra ratsy de tsy azo atao daholo amin'ity anio ity mba hialana amin'ny hoe korotana satria mila milamintsaina ihany koa ny olona andeha hifidy zay mahatonga ny hoe rarany enjehan'ny lalàna ny fifidianana safidin'olona ohatra hoe tambatambazanao vola izy hoe ty lasa mikorotana ny sain'le olona satria izy lasa tsy manana ny safidiny fa vidianao ny safidiny zany daholo ny antony hoe rehefa mifidy ohatran'izao rehefa mandeha ny fifidianana de misy ny lalàna maro mifehy an'izay hoe fifidianana izay ary misy ihany koa ny zavatra hoe mifehy an'ny fifidianana zay mahafifidianana azy fa tsy hoe zay koa mahadeha demokrasia azy tendrena hoe mpanara-maso mihitsy ao anatin'izay fifidianana zay sady neutre zany io olona io sady tsy momba ny candidat na momba ny candidat roa de araka ny de tsara mihitsy ny fisiny hoe fifidianana satria araka ny teneko tambovologna moa zany de zay hoe mahafirenena demokratika manana fahalalana ny tsirairay hifidy an'izay tiany solombavam-bahoaka zava-dehibe zany hoe solombavam-bahoaka zany satria zay anarany izay tena hoe akaiky ny vahoaka mitaditra ny etaetan'ny vahoaka tonga de direct ny amin'ny izay voakasika an'izay ny demokrasia zany atao amintsika Madagasikara amintsika zay hoe gouvernante mirafitra république tarihan'ny filoha zay fa tsy hoe mpanjaka satria mantsy ny mpanjaka no hoe par génération zany iny hoe mpanjaka ny dadany de ve lasa prince ny zanany de ve lasa mandova de lasa izy ndray ny roi fa ny fisiny fifidianana zany de tena hoe marika lehibe an'izay hoe demokratika amin'ny firenena izay raha faritana moa zany ny atao hoe demokrasia pouvoir des peuples par le peuple et pour le peuple
Fianarana tsenjery mihitsy zany tany am-pianarana. Izay raha dika amin'ny teny gasy tsotsotra izy de hoe fahefan'ny vahoaka avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka. Ho anao io zavatra tanterahanao io aza mieritseritra koa hoe andeha hifidy any ihany za de tombontsoan'le olona hofidiany zany. Satria marina fa nisy teo amin'ny propagande ary nanantena ny olany daholo reny olona nanatanteraka ny hetsika ireny. Matoa nefa le izy hoe fifidianana de anankiray ihany no voafidy ohatrany hoe milalao ihany io de anankiray ihany no mandresy. De tsy maintsy asitsy zao zany tsika de efa mitsidika sahady an'io hoe na inona variny fifidianana eo de aleotsika tsy fametsiny fa izay zany ny olany be sy maro teo. De izay koa ny antony hoe mitanterao ny adidinao mandeha any ianao mifidy so sanatria iny votinao anankiray ny fotsiny tena mampiova ny taonina rehetrarehetra satria mantsy ny erikerika mahatonja drana Ie, marina mihitsy zany. Tsara ihany koa no mampafantatra antsika rehetra fa manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpitandro filaminana indrindra ao anatin'izao hoe raharaham-pirenena izao tena miasa mihitsy izy ireo mety efa mivolavolaina nandritra ny volana maro mihitsy ny fanatanterahana an'izay hoe fizarazarana isaky ny fitoerana izay anatanterahana fifidianana misy ino moa zany misy rafitra maro moa zany izy ireo izay hoe mandrindra an'izay hoe filaminana mandrindra an'izao fifidianana izao na eny an-dalana na eny amin'ny toerana fifidianana eny amin'ny toerana izay anatanterahana izay fifidianana izay. Ireto moa zany dia sary tamin'izareo ny hoe nanomana an'izay angambany. Ie. Nanomana an'izay fandaminana izay. Fikonan-doha moa zany fikonan-doha ny arahanareo mpitandro filaminana andaminana ny zay fandeha efa nomana volana maromaro mialoha mihitsiny zany izay hoe manao planification mihitsiny hoe zao avy ny olona ohatrany hoe mifizarana satria maro zareo ny eo amin'ny sampana misy an'izay hoe fiarovana ny olona tsirairay avy izay andeha hifidy zay ny antom-pisiana izy ireny ihany koa de alana amin'ny hoe mety sao de sanatria misy korotana na misy olona hoe mpanakorotana ny asany mitandro ny filaminana izay dia manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireny mizarazara mba isaky ny fata manerana Madagasikara inoko fa sika zao raha mandeha ny an-dalana eny de mahita an'izay hoe fiara mitatitra an'ireny mpitandro filaminana ireny eny amin'ny toerana fifidianana ihany koa de efa misy an'izay mpiambina izay. Tena entra de entra tokoa ny eo amin'ny hoe izay fandaminana izay satria ny ity fifidianana ity tsisy hoe deuxième tour androany ihany izy ity izay koa ny antony mahatonga hoe androany ihany voaterana ireo fitaovana fa tsy hoe omaly de efa tonga tao satria mety misy ny korotana mety hoe vaky le toerana fanaovana sanatria fa tena hoe ny androany zany ny androany maraina be ny tonga amin'ny fitaovana de androany ihany no misy an'izay fifidianana izay ka aza taraika ao anatin'izay androany ihany koa de efa isainy izay raha ny tokony ho izy moa zany raha tokony ho izy fa mbola marina ampandapariviny andro misokatra foana ny toerana anatanterahana izay fifidianana izay ary ny zavatra ilainao de ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro zay zany tena ilainao fa raha sanatria hoe adinonao ny kara-panondronao na ny kara-pifidiananao de mitovy amin'ny tsisy ihany tsy maintsy miverina mody ianao satria tsy maintsy hamarinina ny hoe anao marina ve ilay olona voasoratra ao anatin'le fifidianana iny ho an'ny ankizy tsy hoe ho an'ny ankizy fa ny olona manana kara-panondro manomboka amin'ny 20 taona eo zany manomboka manana an'izay hoe zo hifidy izay de tsisy fetra moa zany ny taona fa afaka mandeha manatanteraka amin'ny fifidianana avokoa na olona efa antitra be ary izy ka tsy de mahay mitana stylo tsony de ny fanondro zany no solony sony rehefa tonga andro ho an'ny olona hoe tsy nianatra ihany koa ka tsy mahay manoratra de ny fanondro no atao hoe marika hoe efa avy nifidy ianao de misy ihany koa ny marika apetaka rehefa avy mifidy ihany koa mba tsy hoe hiverenan'iny olona indray hifidy de asianao encre moa zany ny tanana. Ie raha toa ianao ka anisan'izay voafeno 20 taona zay ka efa nahazo kara-panondro efa voasoratra ao amin'ny lisy fifidianana de na vao tamin'ity taona ity ary na vao tamin'ny roa volana ary de mandehana manatanteraka
ampiasao zay fahefanao zay ampiasao zay zoanao zay sady afaka 10 taona indray vao misy fifidianana afaka 10 taona indray vao misy fifidianana anaraka ny docteur cancer tsika aloha fa efa maromaro zay voalaza zay a sady misy torohevitra be dia be ato anatin'ity zanam-pandarana ity a dao araha tsika vetrany tonga soa indray ato amin'ny fandarana docteur conseil tsika dia afaly miara-banareo mpijery zany ny tenako zavatra olazaiko androany sy ovelabelariny eto a dia karazana sakafo a mba ahafahantsika misafidy a tonga sakafontsika ho tsara kalitao a ary miovaova mba hitondra fahasalamana tsara ho amin'ny toe-batantsika mandritry ny fotoana maharitra zany le izy a fa tsy atao vonjy-tavanandro le sakafo zany a dia ho sokajiko efatra zany ny karazana sokajy ho velabelariko eto ka ny sokajy voalohany zany a dia ny voankazo a sy ny anana sy ny legioma ny voankazo zao a dia manana safidy maro be tsika eto Madagasikara dia hitanisa vitsivitsy ohatra hoe ny zavatra misy mandavataona zany a ny akondro a ny ranjalia a dia amin'izao fotoana izao a misy ny kaki a dia misy ny voasary a mety misy paoma ihany koa efa kaiky ho lany dia misy poara dia ao anatiny koa betsaka zany ny goavy amin'izao fotoana izao ary tena tsara mihitsy io goavy io amin'ny izao andro izao ary raoto kely zay satria be vitamine C zany izy a ka mahasoa antsika ao anatin'izay koa ny mananasy a ao anatin'izay koa ny fraise a ny voanatsindrana ny roatra ny letchia mbola any amin'ny faraparan'ny taona any a sy ny manga mbola miandry koa ny amin'ny faraparan'ny taona any fa amin'ny ankapobeny zany a dia efa voalazako teo zany a ny karazana voankazo a izay mahazatra antsika zany a rehefa tonga ny fotoanany ny anana zany a dia ny izay misy ravina maitso rehetra zany ao anatin'izany a ny anamamy a ny anandrano a ny ravim-bomanga dia ao anatin'izany koa ohatra ny ravin-tsôsety a ny ravim-boatavo persil ao anatiny koa ny ravitoto a ny anamalao dia mbola misy maro zany a fa ireo zany a anisany mahazatra antsika ireo legioma indray zany a dia tonga dia manome ohatra hoe karaoty a baranjely a chou-fleur a ovy a sôsety a ny haricot-vert a kabaro lena piti-pois a tsaramaso lena ao anatin'izany koa ny concombre voanjobory lena dia tsaramaso lena mbola maro ny zavatra mbola mety ao anatin'io sokajy io zany a fa efa misy vitsivitsy zany zay a izay azontsika hisafidianana miditra indray ao anatin'ny sokajy faharoantsika zany a dia ny céréales sy ny sakafo vita amin'ny céréales ny céréales zany dia ao anatin'izany a ny foto-tsakafontsika malagasy a dia ny vary anisan'izany koa katsaka varim-bazaha ny brioche ny mofo dipaina miditra amin'ny sokajy fahatelontsika dia ny sakafo be protéine dia ao anatin'izany ny voamaina ohatra hoe tsaramaso maina voanemba kabaro maina
voanjobory maina. Dia ny faharoa manarak'izay dia ao ireo hena, ny trondro ny atody, ny trondro. Eo amin'ny sokajy faefatra dia ny sakafo vita amin'ny ronono sy ireo zavatra vita amin'ny ronono. Ao anatin'izany zany ny ronono velona dia ny zavatra vita avy amin'ny ronono velona, ny yaourt, ny fromage, ny dibera. Amin'ny ankapobeny zany ireo no mahazatra antsika. Manome ohatra zany tsara raha isan'andro dia samy akana ireo sokajy ireo ka maraina raha ohatra hoe maka amin'ny sokajy voalohany dia akana le voankazo dia ny anana dia ny legioma. Sokajy faharoa dia maka ny amin'ilay mofo na le céréales mihitsy hoe maka mihinana vary ianao na mihinana katsaka. Dia raha makany amin'ny sokajy faefatra ohatra dia ny ronono sy ny zavatra vita amin'ny ronono dia izay mazava fa vitsivitsy ilay izy zany le dibera, fromage sy ny ronono. Dia ohatra amin'ny atoandro indray dia mbola sokajy voalohany ohatra, sokajy faharoa dia sokajy fahatelo dia samy akana tsirairay avy zany ireo sokajy izay no tany saiko ireo. Dia amin'ny hariva koa ohatra dia maka sokajy voalohany dia sokajy faharoa dia sokajy fahatelo ohatra fa ovaovana zany le izy fa hitantsika amin'izany fa mila fahazarana zany le izy dia mila finiavana zany mba hatateraka an'ireo zavatra ireo. Araka ny efa miverimberina ankehitriny zany ny tanana ny olona dia hoe tsara zany raha sakafo miovaova sy maro loko zany no hoantsika zany amin'ny fiainana andavanandro mba hahatonga an'ireo otrikaina, ireo sira mineraly ho feno amin'ny vatantsika. Dia tsy adino koa atao amin'ny antonony ny fihinanana sira, ny fihinanana menaka sy ny fihinanana siramamy. Ka dia manentana antsika zany mba hanao ezaka na dia mafimafy aza le izy dia mirary antsika azo tomana dia amin'ny fandaharana manaraka indray eo saova tsara daholo. Zava-dehibe avokoa ny sakafo vokatry ny tany rehetra ny zavatra dia no ariana mba hahasoany ny zanak'olombelona ary misy koa tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafaly ny zanak'olombelona fa tsy ny mihinana sy misotra. Dia zava-dehibe ho antsika zany io miditra ao am-bavantsika, zavatra ampidirintsika ao amin'ny vatantsika masina, vatantsika mila fahasalamana sy tomady dia misy otrikaina hoentiny daholo na legioma na ny trondro na ny hena na ny voankazo na ny vary misy otrikaina daholo ary any amin'ny klasy ambany koa ary mianatra an'izay manokana mihitsy hoe glucide, 2 points, poisson za zany tena sura menu mihitsy hoe tena mahatsara le mihinana voankazo manger 5 fruits et légumes par jour mihitsy moa zany ny andafy dia na ny hoe lokony fotsiny na ny hodiny na ny fihinanana anazy iny mihitsy dia efa tena mitondra sela fiarovana be dia be ao anatin'ny tena zanak'olombelona ary ihany koa fahavitriana sy hery sy tanjaka. Ka ny lokon'ireny voankazo isan-karazany ireny anie tena ilain'ny vatantsika araka ny efa voalaza foana moa zany hoe ny sakafo misy loko mahatsara amin'ny maso, mahasalama ny maso, ilain'ny vatana, ilain'ny volo, reny zavatra rehetrarehetra reny dia miara-miasa avokoa mba hahasoa izay no mahatonga anazy hoe tsara izy raha variana satria samy manana ny asany avy ireny legioma sy voankazo isan-karazany reny. Fa tsara ihany mbola mampita foana ny vao mahakasika ny fifidianana amin'izay hoe fifidianana ny andro androany izay ny any Soalala zao efa nisy
bulletin efa bulletin 10 zany tao anatin'ny urna zany hoe précoché zany fa tao mbola tsy nanomboka zany mbola tsy nanomboka de fa nisy tao de izay moa dia nalain'ny tompon'andraikitra ilay bulletin tao anatin'ilay urna fa efa zany de efa proof hoe efa misy fangalaram-bady sahady de tsara ny de candidat anankiray zany fidina tao anatin'ireo bulletin 10 zay indrindra ie tsara aloha ny amariana fa avao amin'ny loharan'izany vaovao zany de ny gazetiko misy koa vaovao avao amin'ny centre ivitoerana fanatanterahana zany fifidianana zany koa zany ny JJR etsy Analakely centre ville izy io kanefa mbola vitsy de vitsy ireo olom-pirenena teny hoe hifidy nefa centre ville moa zany de tsy hoe malaina zany ny mpifidy malaina ny olom-pirenena tanteraka zany fifidianana izany pak zao hitantsika amin'ny sary zao de tena olona vitsivitsy kely nefa zao tamin'izany nandalo teo Analamahitsy eo amin'ny EPP tena efa feno lavalava be teo Aparibe koa arany paibe sa Aparibe moa eo am'le EPP ao ambany eo io de fa betsaka ny olona hitako teo tamin'izany nandalo teo koa efa maro ny olona hoe tonga tanteraka an'izay hoe fifidianana izay fa ny any amin'ny faritra hafa zany mety hoe mbola malaindaina ny olona fa mety atoandrotoandro io vao mety hoe ho tonga izay kanefa ny eo amin'ny JJR tena nisany hoe centre ville sady be olona eo be mpivarotra ireny mivarotra ireny ve zany de tsy mandeha mifidy adiny nga fa ankaram-pifidianana de tsy haiko mihitsy fa nefa ny zaminy fa mety hoe atoandrotoandro zareo vao tapa-kevitra hoe anatanteraka an'izay fifidianana izay fa nefa tsy haitsika fa mbola androany tontolo andro moa zany io fifidianana io de ho hitatsika eo hoe ho betsaka ihany ve ny olona sa hoe anahoana ihany ny akon'izay mbola tsy tara raha andeha hody kely loha akan'izay karaha-pifidianana izay satria araka lazaina eto zany afaka 10 taona indray vao misy amin'ny fanatanterahana an'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ny solombavam-bahoaka io nefa tsy hoe vahoaka olo-tokana fa ho solombavam-bahoakanao io rehefa tonga eny amin'ny midina ifondrina zany maka ny hevitry ny vahoaka tondra ny fitarainan'ny vahoaka zany tsara ihany manindry fa tena zava-dehibe tsindritsika foana mihitsy moa zany hoe zava-dehibe ny fifidianana solombavam-bahoaka araka nefa teneniny edena Kanto teo hoe izy ireny no misolo atsika mitondra ny fitarainantsika rehetrarehetra mijery fotony ny zava-misy zavatra iainan'ny vahoaka satria ilaina mihitsy n'izay hoe ny any amin'ny faritra misy azy satria ireny mandeha pary faritra ihany koa ny solombavam-bahoaka de izy no mitondra ny fitarainan'ny vahoaka misy eo amin'ny faritra tantanany zany hoe izy zany mahafantatra hoe tapaka foana ny rano aty amin'ny faritra zao tapaka foana ny jiro simba ny lalakely ratsy ny fandripalemana misy ny fotodrafitrasa ilaina sy amboarina atsaraina ihany koa de ireny solombavam-bahoaka ireny no mitondra an'izay eo amin'ny tena hoe fitondram-panjakana ambony izay tsika mako zany sady raha tokony ho izy ary izy ireny ny alohany hoe izay idirany atsiasa solombavam-bahoaka izay de efa tena hoe nandinika antena marina zany tokony hoe olona eo amin'ny boribory tany io ihany izy mipetraka de tena hoe efa nahita an'izay zavatra iainan'ny fiarahamonina manodidina izay raha ny hitako nandritrany fampielezan-kevitra ireny de betsaka ny olona no manaraka fa manatena zany hoe manatanteraka fifidianana daholo reny olona nanarakaraka reny candidat izay safidy amin'ny fony reny fa tsy sanatria ohatra le niteneny an'ite hoe fidina ny safidy sanatria tsy zay le izy amin'ny maha hoe solombavam-bahoaka an'izay ihany koa edena tsy afaka hoe itsika vahoaka ray manontolo no andeha hirodorodo hitarainany amin'ny fitondram-panjakana ambony any fa tsy izay maha hoe solombavam-bahoaka azy zany hoe ny fitarainany vahoaka no atambatra anankiray de izy mihitsy no izy tenany iny no mandeha mitondra ny fitarainantsika iny izy ihany koa no anisany hoe mamaritra ny lalàna misy eo amin'ny boriboritany izay amin'ny maha hoe solombavam-bahoaka anazy tena hoe manakaiky ny vahoaka
mamaly ny fitaraina sy ny etaetany vahoaka satria maro ngeny zavatra tsy hitan'ny fitondram-panjakany mety hoe any anelankela trano maro any zao mety hoe ratsy ny fandriam-pahalemana tsy isy jiro de ireny solombavambahoaka reny no matateraka an'izay hoe izay mampatonga andrefa misy ny fampelezan-kevitra de midina andalam-be mihitsy ny reny fa tena hoe reny olona metaka mihitsy zareo anatin'le sariny zareo zany hoe teneny amin'le fiarahamonina sahirana no ahitana ny zareo kanefa ny fifidianana tsy mifidy an'izay fifidianana tsy isy sokajy ara-tsosialy tsisy hoe mahantsa tsisy hoe manan-karena tsisy hoe lehilahy sy vehivavy satria koa mantsy taloha mbola voafehifeny eo amin'io izay hoe vehivavy izay tiako teneny io tsy mahazo mifidy fa amin'izao fotoana izao tena hoe malalaka manana fahalalana ny olo-pirenena anatanteraka an'izay rehefa feno taona ianao voasoratra tsara ny anatin'ny lisy mifidy de afaka manatanteraka an'izay foana na lahy na vavy na anitra manitra na manan-karena ie anaraka hira aloha isika de mitoy ao anatin'ny resadresaka indray avy eo Nare ulana marube azatao ative no yara ivavaka itatata nyanja mantra tupui tikene maisava maga ninnin nangata inao ninnin nangata inao ninnin nangata inao ninnin nangata inao nuna na to matanzake matanzake nifnuna na to matanzaka siwela de valen vavaka nifnuna na to matanzake matanzake nifnuna na to matanzaka siwela de valen vavaka yanolitin tifun tiarin Sitaram fitain mi babaka zamtata irutaka sirarajaraka ni fasuavane yanoletin sifun tiarin Sitaram fitain mi babaka zamtata irutaka sirarajaraka ni fasuavane ninnin nangata inao ninnin nangata inao ninnin nangata inao ninnin nangata inao nifnuna na to matanzake matanzake nifnuna na to matanzaka siwela de valen vavaka nifnuna na to matanzake matanzake nifnuna na to matanzaka siwela de valen vavaka mananafnune Simansi valen vavakau mananafnune Simansi valen vavakau Ifnuna na tovu matanzake nifnuna na tovu matanzaka siwela de valen vavaka nifnuna na tovu matanzake nifnuna na tovu matanzaka siwela de valen vavaka nifnuna na tovu matanzake nifnuna na tovu matanzaka siwela de valen vavaka nifnuna na tovu matanzake nifnuna na tovu matanzaka siwela de valen vavaka mananafnune
manana finoane tsy maintsy valon'ny vavaka manana finoane manana finoane manana finoane tsy maintsy valon'ny vavaka manana finoane manana finoane manana finoane tsy maintsy valon'ny vavaka manana finoane manana finoane manana finoane tsy maintsy valon'ny vavaka ziona zanakavavy lazao amin'ny ziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM4 fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire amin'ny tetivaritra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso ampahamantanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondrombavaka Alasoro 5 Jona vondrombavaka Iavoloha ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana Tena-panitanana mikasika ny zona zanakavavy iny a izay zanam-pandaharana mandeha koa eto amin'ny TV7 masoandro MIPOSAKA ie dia misy an'iny hira iny koa nafinaritra manana finoana hoy iny hira ny resaka mikasika ny fifidianantsika teo ianifa avelantsika eo aloha izay fifidianana izay fa androany ihany koa dia journée mondiale des casques bleus izy io zany amin'ny hoe izay journée mondiale anazy izay dia andro iraisam-pirenena ho an'ny casque bleu izany casque bleu zany ho atsika izay tsy mahafantatra dia mpampandry tany raha ohatra zany hoe misy firenena anankiray tsy mahavita hoe mandamina ny ady politika misy ao aminy na ny ady fotsiny izay misy ao amin'ny fireneny dia mandray fepetra ny casque bleu mandeha mampandry tany any amin'ilay toerana izy io moa zany dia avy ao amin'ny firenena mikambana tsy hoe firenena mitokana ny tompony izy io fa miaramila avy ao amin'ny firenena mikambana membavy izy ireo misy lehilahy dia misy vehivavy zay hoe miaro ny olona sy ny ary tena bleu mihitsy fe ty casque an'ity mety hoe anarany fotsiny zay tena bleu marina zay mahakasika bleu azy bleu zany lokon'ilay casque dia lasa avy amin'izay nangalana ny anarany hoe casque bleu fa izareo ihany koa dia mitovy amin'ny légionnaire ihany zany fa izy ireo fotsiny raha hoe misy firenena anankiray zao teto Madagasikara tamin'ireny nisy korotana be ireny dia efa saika ny antsoan'izay hoe saika nandray fepetra zany zareo ho tonga aty Madagasikara hoe ampisy an'izay hoe fandriam-pahalemana izay satria raha ohatra hoe tsy voafehy an'ilay firenena anankiray ilay ady sy korotana zany hoe ny ady an-trano dia mitonga ny casque bleu zany hoe izy tsy momba ny ady sady tsy momba ny aroa fa tena hoe miaro ny olona zany hoe mampandry any tany mihitsy izay maha hoe casque bleu anazy izay mihitsy zany tena hoe rôle principal ny zareo ohatrany tsy dia hoe le ady politika loatra fa le tena hoe misy raha mandrika mihitsy ny fahitako an'io fahatongavan'ny casque bleu io
satria arak'izay hoe ady politique zay mantsy raha zay de mety hoe misy hoe momba ny arina momba ny ary ihany fa tena hoe le casque bleu zany ohatrany hoe zava-dehibe ny an'olombelona ka tsy tokony hoariary atao tsinitsinina amin'izany siny ady eo amin'ny firenena izany ka rehefa tsy vitan'ny fitondram-panjakana eo amin'ny toerana itsony de ny Nations Unies izay mahita n'izay toe-javatra izay mihitsy no mandefa manapa-kevitra mandefa ny casque bleu mba hampandry ny tany. Fitopolo taona zao no nisin'izay hoe service sy sacrifice zay satria manao sacrifice tokoa zareo manao ny ent io zavatra zany asa sosa hoe andraisana eny mety hoe andraisana ka miasa amin'ny efa io mety zany ny asa fivelomany hoe mandeha mitovy amin'ny légionnaire ihany mitovy amin'ny légionnaire satria ny légionnaire rehefa vita ny service de lasa etoana hoana fa mikarama mihitsy izy hoe manao an'io mihitsy ny asany mandeha mampandry tany any amin'izay toerana rehetra misy hoe an'izay korotana izay ary tena manao sacrifice ho iaho teo satria ao anatin'izany hoe tsy matoa efa tena manafatra casque bleu zany efa tena hoe efa grave be le ka mety izy ny ady mety izy mifahafatesana eny amin'ny aniny eny nefa le izy tsy hoe le izy zany tsy hoe avanao akory ny andeha hoarovanao any fa tena hoe ny hainao mihitsy mandeha hoe zay afarany any fa de hoe zay ny asako hoe mitanan'izay hoe mba isin'izay hoe fandrimpalemana izay de midina ifotony foana sira hoe ao anatin'ny fidiranao anatin'ny reny sehatry reny misy formation tena enjana be tena enjana be mihitsy araka ny ohatrany formation miaramila rehetra moa zany zavatra miatra manaina ireny asa ireny ka tena mafy de enjana be ny formation idirana anatiny izy sady mitana na mbola tsy hiditra anaty formation zay anapa-kevitra fotsiny hoe isoratra anany de tahaka ny formation miretra ihany mbo jerena hoe inapta venao sa apta physiquement sy mentalement satria ao anatiny reny koa ankoatran'izay hoe physique zay de tena hoe misy charge mental be mankarasaina be zany mahita olona maty zany mankarasaina be zany hoe mahita olona samy olona mifamono izany de nefa izy ireo zany ohatrany hoe andavanandro mpiainana zany raha ohatra hoe sanatsy misy an'izay foana eto ambonin'ny tany de mandeha eny amin'izay rehetra misy an'izay tsy fikorontanana izay zareo de mahita an'izay foana de tena hoe misy charge mental be ary mila suivi psychologique mihitsy ngamba reny olona ireny zareo ihany koa ny casque bleu de manana armée de l'air misy ihany koa moa zany mpiady an-tanety sy ny mpiady an-dranomasina ireo vehivavy ireo zao anisan'izay hoe armée de l'air izay anisan'ny efa tena hoe tsy hoe mijerena paozina ohatrao de hoe malemilemy fa efa tena araka ny tenen'ny edena teo hoe nanaraka formation mafy sedra mafy zay vao tonga amin'ny toerana io fa tsy hoe nitsipitsiponna teny fotsiny hoe andao de tonga de midina mandeha manao an'izay asa zay fa manao formation mihitsy le izy de miatrika sedra miatrika fisedrana mafy sady zareo ihany koa avy amin'ny firenena maro isan-karazany fa tsy hoe toerana anankiray fotsiny fa ohatrany hoe avy any Afrika isaky ny firenena zany zay vonina hoe hiditra ao anatin'izay sehatra zay de efa araka ny tenen'ny edena teo hoe manomana ny fosiny saina mihitsy zany ianao hoe sacrifice hatramin'ny farany zay ninina mitranga any averiko foana hoe tahaka ny légionnaire ka zay ny légionnaire manko zao ohatra ny hoe mpampandritany any amin'ny mpampandritany any amin'ireny firenena arabo reny de zareo tena hoe zay zava-misy any de atrehana hatramin'ny farany satria ny any koa tena mbola pira noho ny hoe ady hatrany fa tena de hoe firenena tsy mifakazo amin'ny firenena nationalité anao ary fa ianao arak'izay hoe maneutre zay avy amin'ny ONU ianao Nations Unies de manana an'izay andraikitra mitondra ny filaminana ao anatin'ilay mitondra fandripaly mitondra mandama zany an'ilay firenena mikorotan'inona de hoe tsy araka ohatra voalohany ary le tantarana tonga an'ilay korotana tsy mametraka question ianao hoe tsisy idiranao ary an'ilay izy de efa nanoloranao tena hoe anao an'io ianao de tsy maintsy vitanao hatramin'ny farany zany hoe zay tena hoe mila reny olona reny ani de efa manoratra testament efa manoratra testament alohan'ny andehanany
raha ohatra zany hoe andeha anao de nanoratra testament ianao de aveo anao tavaverina de tianao ampiana kely ny testamentnao manaraka fa izy ireny tena manana moa zany tena hoe tsy hoe satria tsy voavidy vola ny aina fa nefany raha tena hoe zareo tena hoe mahavelona azy ny asany matoa izy koa manao an'io tena hoe izy zany aloha ny sainy sy ny fanahy efa zay tenentsika zay hoe omanina de efa vonina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra eo efa ninina zany mitranga na hatramin'ny fahafatesana arany de efa vonina foana izy kanefa ihany koa raha ohatra hoe vita ny mission-any de anisany tena hoe manana tombony be ihany koa reny olona ireny satria tena mandray vola be izy tam'le teo hoe lasa voantoka ny fiainany rehefa vita zay satria tsy haiko loha hoe firy taona duré les services sa hoe ka une fois qualifié nge izy de manana fianakaviany izy manana vady aman-janany de raha ohatra zany hoe tojo an'izay sanatsy maty teny am-piadiana izay de lasa prise en charge ny vady aman-janany ka io fois fotsiny izy qualifié hoe voatokana efa satria le izy misy an'ilay teneniko zay hoe misy an'ilay formation manao an'ilay fikotranana iny zany ianao mandra-pahatonga anao hoe tena efa bien qualifié tsara ianao vonina hiatrika ny zavatra rehetrarehetra de rehefa tafiditra ao anatin'iny ianao ohatra ny hoe afa-panadina ireny de rehefa tafiditra ao anatin'lefa tena hoe casque bleu mitondra le anarana casque bleu amin'izay ianao de efa manomboka prise en charge daholo amin'izay ny fiainanao rehetrarehetra hatramin'ny vady aman-janaka ao de rehefa mandeha amin'izay ianao de mbola tafiditra ao foana iny na maty raha sanatria maty ary n'ilay olona anankiray de efa tafiditra ao foana ny tantarany iny hoe ianao maty ho an'ilay asa nataonao de ny vady aman-janaka ao tsy maintsy mahazo tombotsoa foana satria mety tsy hiverina koa ne ny faty ka zay de tsy sady izy zay tenentsika zay hoe tsisy hidirana le izy fa hoe zay ho an'ny fandriam-pahalemana de nanao sacrifice izy de tsy araka ny tenentsika ihany koa hoe tsy voavidy vola ny aina de zay de mazay kely afaka ataon'ny fanjakana sisa no hoe amonjena ny fianakaviany sy ny vady aman-janany satria raha ohatra hoe izy koa no mamelona ny vady aman-janany ka sanatria maty any izy de izy ary ny amelona ny vady aman-janany eo fa tsy maintsy hoe lasa ny fanjakana mamelona ny vady aman-janany zava-dehibe tokoa ny fisina organisation tahaka itony satria raha tsisy ary de iza nanao an'ireny raha tsisy an'ireny zany de avela hiady fotsiny hoe zany le firenena miady an-trano de raha mandrika ny farany zay le hoe tsy hoe tany tsisy fanjakana akory de hifamono eo de fa ny any Amerika misy an'izany tany tsisy fanjakana zany fanjakam-baroa satria ny any Amerika mizarazara eta zay ma hoe be eta be any de misy eta misy hoe ville anankiray to de afrikana tonga de afrikana daholo ny ao de mainty hoditra de misy tsy hoe afrikana moa zany fa mainty hoditra fa zareo amerikana ihany fa mainty hoditra de tanàna zareo to de mainty hoditra daholo de misy indray ohatra hoe tanàna anankiray indray de ohatra ny hoe karazana mandarin zay kely mas de ny tanànany mainty hoditra any ny tena atahoran'ny olona indrindra satria zareo manomboka tena mitombo be mihitsy nefa ny ary zareo ihany koa tsy tandalana tena hoe fanjakany baroa araka ny teneniny edena zay misy mitondra basy mandehandeha eny an-dalana tena hoe tsy azo idirana zany ny tanàna indrindra moa fa hoe ianao olona fotsy hoditra ny miditriditra any amin'ny tanànany zareo any de efa tsy fantatra raha ho tavoaka velona fa de fa ny any zany tena sarotra be mihitsy ny fiainana any fa le izy moa zay araka izay teneniko zay misy eta maromaro le izy de any amin'le faritra misy hoe faritra tsy azo andehanana zany any fa tena hoe zone rouge mihitsy izay hoe indrindra hoe zay fa zavatra zany ohatra ny tena endrika fa ny mahatonga an'le izy zany ohatra ny fitondrana ohatra ny mpahira lahelo rancunier zany zay indrindra ohatra ny rancunier satria tsika zao efa matony établissena pisiny ONU de misy zany ny paix mondiale kanefa misy foana ny maningana ao anatiny zany de tsy maintsy misy foana ny rasisme tsy mety foana ny olona manavaka ny hoe zoyo amin'lasy vavy tsy mety foana na ny fampijaliana vehivavy tsy mety foana fa tsy maintsy misy foana zany ka ny any Amerika izay
rehefa ohatra hoe efa atahorany fitondram-panjakana any Amerika mihitsy zany ny revolte misy eo amin'ireo olona mainty hoditra ireo satria efa nisy fotoana nisy mainty hoditra amin'ny finoany miaramila tena nao hetsika mihitsy ry zany nisy ohatrany nisy fanoherana de finoan'ilay polisy fotsy hoditra ilay mainty hoditra de nanao hetsika ary zareo mainty hoditra tany atoerana de zay tiako tenenao hoe le izy sady misy idiran'ilay resaka rasisme no misy idiran'ilay resaka rancune ihany koa hoe tamin'izany le andevy tena ampijaliana be ny olona mainty hoditra tamin'izany de anana zareo rancune amin'izay fa nefa tena hoe alako bika tsy tiako tare fotsiny le lokon'hoditra mentamenta rangaha misy foany hoe tsy afaka amintsika olombelona io fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsika anaraka ny sekoly Facebook. Ao anatin'ny fidirana fahatelo iarahana amin'izareo association soa omena indray sika amin'ity anio ity lohahevitra hafa indray no resahana eto faly miarabanao monsieur Eli aloha tonga eto amin'ny plateau indray. Faly miarabany Acasia dia mbola mamerina ny ariaba foana ihany ho an'ny mpanaraka ny fandaharana. Momba ny fitadidiana sy ny fanadinona indray no resahana eto avy hatrany dia fantaniana no petraka hoe inona no antony mahatonga an'izay fanadinona izay. Ny fanadinona moa zany ao amin'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny dia normal fijanahary fa nisy psychologue allemand zay Hermann Ebbinghaus no anarany nandinika an'io mombana fanadinona io mihitsy izy tao anatin'izay valim-pikarohana nataon'izay dia nahita izy fa ho an'ny mpianatra zany ao anatin'ny 20 minitra nandehanan'le cours dia efa very ny 2.7 lesson mbola ao anaty cours zany 20 minutes après dia efa misy avery ny 42% zavatra nianarany dia ao anatin'ny 24 heures io 66% no tsy tadidy rehefa ao anaty herinandro dia 75%. Zay valim-pikarohan'izay zany tena hoe mianatra zavatra anankiray dia tsy averina mihitsy tsy averina iny ao anaty 20 minutes avery ny 42 tsy averina ao anaty 24 heures very ny 75%. Tsy averina ao anaty herinandro avery ny 75% izy anaty herinandro. Ny fitadidiana zany mivadika izay ao ny fanadinona dia tsy hoe stable fa mimena ka misy fiantsoanan'izay moa valin'ny voka-pikarohana io le hoe courbe de l'oubli no fiantsoana azy. Ny fitadidian'ny zanak'olombelona zany ny mpianatra ao anatin'izay dia mimidina ohatran'izao arakaraky ny valim-potoana zay andehanan'le izy ka ohatra hoe tsy mamerina izy. Ao anatin'izay inona kosa ary no atao mba hisorohana an'izay fanadinona izay? Tsotra ny hisorohana ny fanadinona zany dia ny fampiasana ny méthode hoe mitondra anarana hoe répétition espacée. Inona moa zay hoe répétition espacée zay? Ny tanjona voalohany amin'ny répétition espacée zany aloha dia mba hitazomana ny courbe io mafarafaratsiny zany tsy milatsaka be hoe tena very be le information zany hoe zana zany tazomina mba farafaratsiny zany stable le izy ka ny anaovana zany dia ny famerenandesina ihany amin'ny fotoana mitovy isan'andro. Ohatra zany le mpianatra anankiray hoe hianatra nyty lesona atao amin'ny histozéotia zao androany amin'ny valo dia raha pitso valo mamerina ny indray izy dia raha afaka pitso dia araky ny voka-pikarohana io any zany zay nataon'ilay psychologue allemand Hermann Ebbinghaus io raha manao an'izay izy ao anatin'ny 220 andro dia voatazona amin'izay le stable zany le fitadidiana ka zay zany le izy manao an'ilay répétition espacée alaminy ankizy araka le fandamina ny tenentsika teo aloha ihany alamina tsara ny fianarana n'le lesona sy fanaovana révision dia tazomina amin'ny ora mitovy mba
tonga an'ilay atao zany tonga saina ihany izy am'ilay information tonga aminy misy n'ity lesony ity miverimberina atao amiko foana efa memafy zany fitadidiana avy eo. Mazava tsara zay ary tena ilaina indrindra ho an'ireo mpianatra amin'izao fotoan'izao. Ina kosa ary no mety azonao ambara mahakasika ny resaka fitadidiana? Momba ny fitadidiana de maro karazany aloha zany mémoire fa mémoire ny zanak'olombelona fa ny anankiroa ihany no resantsika satria izay ngamba mety hoe takatry ny mpianatra de ny atao hoe mémoire court terme izy io zany mémoire de travail no fiantsoana azy raha pikirakira amin'ny informatika de RAM. Io zany aloha mandray an'le lesona omen'ilay mpampianatra ary io koa no mahatonga le tenantsika de 20 minutes après de fa 42% very mbola ao amin'ny mémoire de travail zany aloha ny de ny karazana mémoire anankiray mémoire à long terme io natao hoe mémoire de stockage raha amin'ny informatique izy de mazava be fa io zany karazana hoe disque dur. Raha mbola iresaka an'izay informatique zay tsika raha hoe amin'ny mémoire de travail foana zany asa ataontsika de raha sanatria tapaka ny jiro de tsy hitatsony iny fa mila enregistrena zay zany reo karazana mémoire anankiroa reo ka ny tanjona zany izay hoentina amin'izao fandaharana zao de ahoana no ahafahan'le mpianatra manapita n'ilay fitadidiny ao amin'ny mémoire court terme amin'le mémoire de travail hivadika any amin'ilay mémoire long terme. De ny voalohany ihany averina ihany fa le fanaovana répétition espacée rehefa miverina foana eo amin'ny ado zany io lesona io de tonga saina ihany izy hoe important be ty zavatra miverimberina ao ty fa aleo ty stockena ary am'izay de findrany am'le mémoire long terme. Raha mandinika angesika de ny mpampianatra zany no tena mampiasa ny mémoire long terme io satria ny mpampianatra rehefa eny amin'ny tableau tonga de efa manoratra fotsiny izy efa ao tsinona le izy efa stable ny mémoire ny mpampianatra zany de zay zany reo karazana mémoire anankiroa reo de tena tanjona zany hoe io fitadidinao amin'ny mémoire de travail io tena tsara ny mamadika azy any amin'ny mémoire long terme ary ny mémoire long terme ny tena fitondra any amin'ny fanadinana ny mémoire long terme ny tena fitondra any amin'ny fanadinana satria efa stocké ao anatin'ny ado zany ny zavatra rehetra ilaina rehefa tonga ny amin'ny toeram-panadinana. Mety misy moyen kosa ary ve anampinan'ireo mpianatra amin'izay hoe fitadidiana lesona zay? Misy karazana fisy ihany aloha zany zaraina amin'ny mpianatra ty fandarana androany ty misy maro karazana izy fa anankiroa ihany koa ngamba zay hitako hoe moramora ho tanterahana no resahako de iresaka tsika no atao hoe fiche cornell. Io fiche cornell io azo atao foana io na taranja scientifique na taranja littéraire ona moa zany no fanaovana azy. Ny fiche cornell zany mahatsara azy de mode portrait zany hoe mitsangana maka taratasy fotsiny mitsangana dia zaraina anankiroa atao amin'ny akavia ny fanontaniana de ao amin'ny akavanana ny valiny misy fanontaniana petraka zany de amin'ny akavanana ny valiny de manao karazana fanontaniana zay mafeno an'iny taratasy iny zany ianao de manao valiny mifanaraka amin'izay izy io ny tena mahatsara azy ahafahan'le mpianatra zany manao atao évaluation zany hoe manontany tena izy tapena ny valiny de afaka jereny hoe azony jerena zany hoe marina ve sa tsy marina de miezaka zany izy miredrese any tenany fa raha efa tena vitany zany hoe ato ny fanontena de tapena ny valiny ka marina daholo le izy de tafita le izy le mandiso normal le mandiso fa tsy entina anakiviana tena zany fa satria vao manomboka mampiasa an'le izy zany zay zany mahakasika le fiche cornell. Raha mantaranja scientifique izy de manao lesona définition na formule de ato le formule de ny fisy anankiray zay ho resahako any koa de ny carte mentale izy io ho an'ny taranja littéraire tena ilaina be raha tsy tena fatsiny ao amin'ny taranja tantara zao amin'ny histoire ny fanaovana azy indray mode paysage ny tena mahatsara azy de amin'iny taratasy iny zany eo ampovoan'ny taratasy eo
no ametrahana ny cœur de sujet cœur de thème zany filaza azy le tena FDB ohatra zany hoe première guerre mondiale to anaty efajoro ampovoany eo de inona mety vodikevitra mifanaraka amin'iny azo de manao rantsana ohatra zany miala eo amin'le efajoro ampovoany de manao rantsana kely anankiray de milaza ny daty de manao ray indray de cause de mandray conséquence inona ny issue an'le izy de ao ambany reny zany le tena détaillana leçon ny fanampianan'ny mpianatra tsara mampiasa loko ohatra zany ny daty ny etombohan'le guerre hoe ataoko menamena de ny daty ny faranany ataoko maitsomaitso ny conséquence ohatra ataoko hoe mangamanga de ny cause ohatra zany ataoko hoe mangamanga de ny conséquence ataoko hoe zay loko zany de ny issue an'le crise ataoko hoe mavomavo zay zavatra zay zany tena manampy be an'le mpianatra misy fiatraikany am'le fitadidiana zany le misy fiatraikany am'le fitadidiana le satria fampiasana an'ireo fils cornel sy carte mentale reo zany tena manampy be vao hita maso fotsiny le izy de manampy be am'le amin'ny fitadidiana ok mankasitraka ny monsieur Eli tondran'izay fanazavan'izay indray tamin'ity anio ity de manasanao hatrany anaraka tsy tapaka ny fandaharana de manaraka indray ziona zanakavavy lazao ny ziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM4 fampiofanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondratena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire mitety varitra ny 7 Mey ao amin'ny trano maintso Ampamatanana ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondrombavaka Alasora 5 Jona vondrombavaka Yavoloha ny 14 Jona ao amin'ny La Guérison Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana mankasitraka ny association Soumena nitondrana izay torohevitra maro makasika ny fianarana lesona izay fitadidiana indrindra eny amazay hoe association Soumena azy izay moa zany de association fikambanana fa tsy hoe entreprise izany hoe sans but lucratif izy ireny fa tena hoe asa soa no atao tsy misy zavatra hoe alohanao droit na écolage fa juste hoe charge kely fohy zany satria manofa toerana izy ireny de mba hoe fanampiana am'izay hoe fanofanan'ilay toerana izay de mba misy vola kelikely tena kely tokoa ilay izy fa zareo nefa tena manome soa ohatran'ilay torohevitra nyzaraina teo zao tena tsaroko mihitsy ny tamin'izany analabaka de tena ohatr'ireny mihitsy ny nataoko fa tena mora tadidy kely ilay izy le fanaovana fiche satria ny olona koa zany samy manana fomba fianarany de ireny iny méthode iny ny hitako hoe mety amin'ny olon-drehetra zany hoe manao ina moa ty manao fiche
fisy le paysage iny moa zany ny tena nataoko fa tsy le anankiray de iny moa raha tadidinao kokoa satria tsy reny masinao ohatry hoe tadidinao hoe eto ambony eto le daty eto ambony eto le ny farana sady atao miavaka ny lokon'ilay hoe araka le norazay miavaka ny date de début miavaka ny date de fin conséquence sy ny cause ny origine ohatrany miavaka enanzay ny tena anisany nanamarika ana tamin'ilay torohevitra teo de ilay hoe misy karazana mémoire fitadina anankiroa misy ny mémoire court terme de misy ny long terme de amin'ny court terme io zany ianao tsy hoe vovakinao indray mandeha le lesona de miraikitra ao an-tsainao fa mila zany ianao mamerimberina lesona ny manao tsy anjery bêtement tsy mety satria bona fotsiny ohatrany hoe miteny fotsiny ianao de maniditsidina any iny de tsy miraikitra akory fa zay koa rehefa mianatra de mila manoratra sady manoratra no miteny mitadidy de vetivetika kely iny de miraikitra ao anatin'ny sainao foana iny fa raha ohatrany hoe mianatra fotsiny de vakinao fotsiny hoe anna de maniditsidina eo iny fa sady manoratra ianao de le masinao iny sady mijery de mitadidy tsara any anaty examen koa mantsy mety hoe samihafa ny fanontaniana teny amin'ny exercice teny ampianarana de hafa ny fanontaniana tary amin'ny examen nefa mitovy ihany ny valin'izy ireo fa fomba nametrahana le fanontaniana fotsiny sy hay de zay ny tena ilana hoe mila mahazo an'le lesona ianao fa tsy hoe hianatra anao tsy enjery an'le izy fotsiny sady ny cahier iny koa tsy ho vita tsy enjery zay miantona anaovana le fiche iny cahier mifampiankina mba miankina miraikitra ao an-tsainao le zava-dehibe ao anatiny le tokony ho raisinao anatiny iny ianao koa reva ohatra hoe araka ilay ohatra ny raisina tao anatin'ilay zanam-pandaharana teo de nandray ohatra izy hoe histoire de ao anatin' reny nefa ianao tsy hoe question réponse itsony rehefa manomboka miakatra classe zany fa efa manao rédaction am'izay de ny phrase-nao am'izay nampiasainao fa tsy hoe zay voasoratra tao anatin'ilay cahier iny no tadidina atao tsy enjery de iny teneniko hoe mifampiankina ilay fiche sy ny fianarana zany hoe manao fiche ianao de efa voafitinao daholo le essentiel rehetrarehetra de mihaino fanazavana fotsiny ianao rehefa any ampianarana de iny fanazavana iny mihitsiny le ataonao rédaction ao reny fanazavana reny tsy le ao anaty lesona fa le tena votoatiny sy le zavatra tena ilain'le mpampianatra le antanina any amin'ny examen iny mihitsiny de iny mihitsiny no azavainao ao miaraka amin'ilay daty efa nataonao fiche iny de mora tadidy kely fa ireny sombitsombiny fotsiny fa raha tena te hiditra lalindala kokoa zany ny makizy de tena hoe hiatrika an'izay fanadina fanjakana izay satria efa akaiky ihany koa dia misokatra foana ny toerana isaky ny alahady eo amin'ny EPP Beoririka misy mbola misy torohevitra sy torolalina be dia be ary mety ho atorony anareo mihitsiny ara ny fanamboarana an'izay hoe fiche izay mety ataony eny amin'ny tableau mihitsiny de nareo fotsiny mandika na hoe atorony mihitsiny hoe ohatr'izao de zareo ihany koa rehefa mampianatra satria za efa nanao cours tao amin'zareo tamin'iza nala BEPC nala baka koa mbola tao de zareo tena hoe ezahany zareo tsy manome lesona be le ohatrany any ampianarany reny fa tena hoe fitiny ny lesona omeny de nefa ny zavatra tena important koa no omeny fa mba tsy hoe ho lany andro zany le aleo koa ne kelikely mafonja toy izay be tsy androfany satria araka n'ilay le hoe mémoire court terme sy mémoire long terme teo de tsy le hoe ny quantité an'le zavatra ianaranao no zava-dehibe fa le qualité an'le izy hoe tadidinao iny zavatra nianaranao iny zay indrindra de ao amin'zareo ihany koa manakaiky any mpianatra zany ny mpampianatra satria ao misy ankizy hoe tsy mianatra any ampianarana izy fa juste hoe cours any amin'io omena io fotsiny no ataony de manome fitindesina tena hoe raha na tsy mianatra any ampianarana isan'andro ary izy fa isaky ny alahady any no mianatra any de tena hoe afaka bac izy afaka BEPC izy satria le zavatra essentiel clé du bac rehetrarehetra reny omeny ao avokoa ny fomba fampianarana zareo ihany koa tena hoe mora raisina tena hoe mazava sady mora raisina mitsotra zareo ihany koa manakaiky mpianatra satria tsy hoe ataony kilabao fotsiny ianao hoe mianatra tonga eo ianao de mahazo ianao tsara tsy mahazo ianao tsara fa zareo tena hoe manakaiky ianao hoe azonao tsara ve le izy de azavainy aminao tsara zareo ihany koa manome ny tena atao ao araka ny teneniko teo hoe fitindesina de matetika ohatrany hoe soratana ataony amin'ny ina moa ty atao saisie le izy de omeny anao de iny fotsiny ianaranao de manazava izy de manome tena exercice koa zany tena atao betsaka ao indrindra moa zao efa akaiky ny examen de manome exercice be de be mihitsy zareo fanazara-tena zany manome thème-na examen zareo mba ahafahanao hoe mizatra fa ndrindray manko araka ny teneniko teo hoe tsy mianatra any ampianarana le ankizy fa to de cours fotsiny de ao amin'zareo manao candidat
satria misy candidat koa am'zareo de tsy mahay an'izay hoe ohatrany ahoana zany rehefa hiatrikany fa zareo tena manory mihitsy ohatra zao na io fiatrana examen zay na ny sakafo hoaninao ara de atorony zareo tena hoe atorony zareo amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na ny akanjo arany ia koatran'izay hoe fanomezana cours ho an'ny mpanala fanadinana sy ny fanomanana fiatrehana préparation examen mpanjakana izay de iry zareo ihany koa de manome formation arakasa toy ny fiompiana akoho fakananofo sy poulet de chair eo ihany koa ny fiompiana trondro eo ihany koa ny fanaovana asa tanana zany tokony ohatrany hoe takany hoe manjaisa ny fanamboarana savony ny pâtisserie izay misy mandeha foana charbon écologique charbon écologique mandeha tiany moa zany hoe rovina injay no misy an'izay vague vaovao izay misy ihany koa ny fianarana vente en ligne satria ianarana koa izy reny ho an'ireo izay hoe te sehatra anatin'izay faritra en ligne misy ary ny olona efa nanao an'io efa ho firy taona mbola tsy lancé ihany le carrière ka zay indrindra hoe ilana ny fianarana le satria mantsy ny olona mieritseritra hoe efa tiany telefôny na de tiany connexion de tiany compte de atadiny ihany koa fa misy ny fianarana teny vahiny ao amin'zareo ny frantsay ny anona moa zany vao aingana teo ny chinois de afaka ianaranao daholo zany zay tianao rehetrarehetra nefany tena hoe amin'ny sarany tena hoe afaka ivelarana tsara amin'ny fiasasa rehetrarehetra misy eto Madagasikara ny zavatra atorony zareo aminao eo sady ao anatiny izay fampianarana izay ianao tsy vitany hoe fampianarana tena hoe suivi moa zany no omeny zareo tena hoe suivi de raha mianatra ianao de tapa-kevitra anao tena hoe hiditra eo amin'izay sehatra izay de tena hoe arahany zareo mihitsy ny fanaovanao an'izay anaraka portrait ara aloha isika de mitoy indray avy eo John Fitzgerald Kennedy dia mpanao politika amerikanina teraka ny 7 Mey 1770 tao Brooklyn ary maty ny 2 Novembre 1770 tao Dallas, Texas. Président any États-Unis nanomboka tamin'ny 20 Janoary 1770 ka hatramin'ny nahafatesany tamin'ny taona 1770. Rehefa avy niady tamin'ny ady Pasifika izy dia niditra tamin'ny politika tamin'ny taona 1770 ary lasa solitena ary avy eo dia sénateur avy any Massachusetts. Teo amin'ny 17 taona dia nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina tamin'ny taona 1770 izy rehefa nifanandrina tamin'ny Richard Nixon ary lasa filoha voafidy zandrany indrindra tao États-Unis ary koa filoha maty aloha indrindra latsaky ny 3 taona talohany nidirany tao amin'ny Maison Blanche. Namelany marika tamin'ny tantaran'ny États-Unis tamin'ny alalan'ny fitantanana ny krizy balafo manga Cuban, ny fanomezany alalana ny fipetrahana ao amin'ny Bay of Pigs, ny fanoloran-tena tamin'ny fanarahana fandaharana ny fitsapana nukleary apahany, ny programa Apollo ao anatin'ny rafitry ny hazakazaka anabakabaka, ny fanoheran'ny fananganana ny rindrin'i Berlin, ny politika ny fitoviany lahy sy ny vavy ary ny famonoana azy. Nanao fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana indray izy rehefa namakivaky any Dallas tamin'ny 20 Novembre 1770 tamin'ny véhicule découvert teo anoloan'ny mpiaino marobe rehefa niampitany Deli Plaza izy dia naneny ny tifitra ary maty voatifitra izy. Tamin'ny fahafatesany Kennedy nampiato ny fampielezam-peo ireo tambazotra mpahitalavitra Amerikanina telo lehibe mba hitatitra ny vaovao rehetra momba ny filoha nanomboka ny 20 ka hatramin'ny 5 Novembre 1770 ka nahatonga ny fandrakofana ny HQ ho fahitalavitra Amerikanina lava indrindra teo amin'ny tantara hatramin'ny fanafiana ny 1 Septembre
iray sy roa arivo. Nandeha teo aza ny fanendrenany Lee Harvey Oswald ho tompon'antoka tokana nomeny Vomerany Warren. Ny zava-misy tamin'ny famonoana azy dia niarany fanadihadiana maro, asan-tsoratra sy an-tsary, fandikana ara-teoria momba ny tsikombakomba. Araka ny fanadihadiana ofisialy dia Lee Harvey Oswald irery no namono ny filoha, fa ny fanadihadiana faharoa no didiny anteny meram-pirenena. Ny fanadihadiana HSCA dia nanomba-tombana tamin'ny 7/7/2024 fa nisy mpitifitra roa farafahakeliny, noho izany dia nisy tokoa ny naray tsikombakomba. Ny sariny JFK dia voasikotra amin'ny vola $100. Ny anarany dia nomena toerana maro, trano be, arabe, boulevard, lalana toy ny New York International Airport na koa hoe JFK Airport, Washington Theater, Kennedy Center, lalambe iray any Chicago, na ny foibe fandefasana abakabaka Florida antsoina hoe Kennedy Space Center. Tany Canada dia nisy tendrombohitra iray natsoina koa hoe tendrombohitra Kennedy ho fanomezam-boninahitra azy. En Québec, ao amin'ny faritry Chaudière-Appalaches no misy ny zotra président Kennedy, route 173. Ny sambo mpiady voalohany sy faharoa mpitatitra fiaramanidina dia nomena ny anarany USS John F. Kennedy, CV 67 CVN 79 izany, ho fanomezam-boninahitra azy tamin'ny taona 2027. Any Rennes, misy fiantsonana metro mitondra ny anarany satria eo ambanin'ny arabe mitovy anarana no misy azy. Ex-président moa zany tena hoe raha amin'izao vaninandro ianantsika zao tena hoe milliardaire izy iny amin'ireny tompoky la président tompoka fa eny ka eny tompoky la président fa izy zany tena hoe anisany hoe raha hoe amin'izao vaninandro ianantsika zao izy mbola velona dia tena hoe olona manana maha izy azy eny izy moa zany maha hoe président azay fa tena hoe manan-karena izy satria misy tendrombohitra aby ary mitondra ny anarany, misy ino moa ty mpitondra tafika reny, samby mpitondra tafika reny mitondra ny anarany, maromaro izy teo nitatsika teo ireny dia tsara ho fantatra avokoa satria na za manokana ary zao tsy nafantatra niny raha tsy tao anatin'iny portrait iny fa nafantatra hoe iny ny efa anisan'ny président ihany koa fa izy moa zany efa maty dia tsy dia noentsony taty aoriana fa efa ny président fandimby tany Amerika tany no fantatritsika dia ny ankizy ankehitriny tsy dia mahafantatra an'ireny tantara taloha ireny intsony dia nakanto ye tantara avy any ivelany ireny efa tsara fantatra ihany izy iny zany izy iny tena hoe nanamarika anazy izy ny président zanjany indrindra teny Amerika nefa koa président maty aloha indrindra satria telo taona teo amin'ny fitondrana izy dia le hoe anao deuxième mandat indray ohatrany hoe 3 ans zany ny mandat any Amerika tam'izany angambany fa amin'izao ohatra tam'izany fotoana izany dia tamin'le hoe irotsaka deuxième mandat zany nisy an'iny hoe nanao fahavelezan-kevitra izy dia nisy nitifitra dia maty
anisany tena hoe nanamarika anazy ihany koa le projet Apollo le makany amin'ny abakabaka le makany amin'ny espace le makany amin'ny espace ilay tsy haiko hoe izy moa zany ve ny financier ny NASA sa hoe ny NASA no nisafidy anazy ho titre fa tena hoe izy zany no so de izy ny tompon'le ka tsy izy ny tompon'le projet izy ny tompon'le projet de izy zany no nizarotra le projet tamin'ny NASA de tena nisan'ny nanamarika anazy zay anka de hoe nampitondrena ny anarana mihitsy moa zany avy eo le hoe NASA Kennedy Center izay misy an'ireo ataontsika hoe fusée makany amin'ny abakabaka ireny zany NASA Kennedy Center izany maro ny zavatra hita eto amin'ity fiainana ity zay no mahatonga antsika hoe miezaka mitondra an'ireny sanam-pandarana maro ireny mba ho fampahafantarana ny olona hoe misy an'izany teraka androany izy iny teraka date anniversaire zany androana raha toka hoe mbola velo izy de izy ny président sanjy jija tany États-Unis de raha pitsokotsika ankalaza ny anniversaire ny président atsika izay président sanjy indrindra teto Madagasikara ie ao anatin'izay hoe resaka président edena iverina kely ao anatin'ny resaka fifidianana ihany angambana isika satria tsara ihany manatitra ny olona sao de varina ny olona hoe varimarina ao tokantrano ao satria somary mangatsitsika ny andro de hoe matoritory fa tsara no mandeha makany amin'ireny birao fanatanterahana ny fifidianana ireny satria diditsika no mifidy araka ny efa nytenentsika teo hoe zoanao no mifidy de mbola tsy very zoenao de andana mifidy fa zava-dehibe zany ny anjara vatonao zava-dehibe de misy hevitra misy olona nantany sendratsika teny an-dalana moa zany de nantaniana ny heviny makasika ny resaka fifidianana de aleo aloha jerevantsika ary zay dahoary ahoana ny hevitrao ahoana ny hevitrao fandarana fanehoan-kevitra andraisana ny hevitry ny olom-pirenena ahoana ny hevitrao ahoana ny hevitrao Matopoka ianao ve zao androany andeha hifidy sa tsy andeha hifidy? Tena andeha hifidy tokoa raha ako anatanteraka fifidianana androany. Fa inona ny antony mahatonga anao hoe andeha hifidy an'izay solombavambahoaka izay androany? Zo, manana zo ako maha olom-pirenena anako dia hifidy ako. Ankoatr'izay misy zavatra antenainao manokana izany hiova amin'ny fiainanao aoriana an'ity hoe fifidianana solombavambahoaka ity? Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy fiovana. Miandrandra fiovana daholo voaka malagasy satria latsaka katerena amin'ny firenena. Fa izany hoe mandeha mifidy fotsiny? Mandeha mifidy mandasabato adidy le izy. Iny ary mankasitraka indrindra to? Andeha hifiditsika ka mitany adidy fa zo mihitsy mifidy. Ankoatra ny maha hoe zo sy adidy an'izay fifidianana izay inona ihany koa ny antony mahatonga anao andeha hifidy androany? Petsaka zany ny antony andehanana hifidy ohatra fotsiny zany amin'ny maha olombelona zany mety hanatsara fiainana kokoa zany. Izany hoe manantena zavatra hiova zany ianao aoriana an'ity fifidianana solombavambahoaka ity? Raha ny tena izy aloha zany dia manantena mihitsy tokony mba hisy fiovana metsara zany ohatran'ny fiainana hoe lanja miakatra dia mba ohatrohatran'izay koa zany. Efa misy candidat zany ao an-tsainao sa hoe tonga ao mihitsy izay vao heritreritra hoe ity metimety ao? Iny aloha zany anasa mirery iny fifa ao anatiny ao iny. Ok. Ianao ve zao androany andeha hifidy sa manao? Andeha hifidy mihitsy aho zao rehefa avy eo. Inona ny antony hoe mahatonga anao andeha hiroso amin'izay fifidianana izay andro? Dia mifidy aho ohatran'ny olona hoe mifidy rehetra mba tsy very zo. Ankoatra ny hoe mahazo sy adidy anazy, misy zavatra antenainao manokana avy eo aoriana an'ity hoe fifidianana solombavambahoaka ity? Ie, tena mba misy andrandraiko mba hiova ny fiainana na ny vidim-piainana. Ny rano zao tapatapaka foana any aminay eny, jiro, dia mba manantena an'ilay solombavambahoaka mba lany ety amin'ny faritra fahaefatra zany izay. Efa manana candidat ao an-tsaina zany ianao zao hoe? Manana mihitsy. Eny ary misaotra tompoko androany zao andro ny fifidianana solombavambahoaka ianao ve zao andeha hifidy sa tsy andeha? Tsy andeha hifidy Fa inona ny anton'izay zao? Tsy nahazo kara-pifidianana. Fa raha aminao manokana zava-dehibe ve izay hoe fanatanterahana ny zo sy adidy izay eto Madagasikara? Eny tompoko.
eny ary mankasitraka indrina tompoko ianao ve zao androany andeha hifidy solombavambahoaka sa ty andeha hifidy aka andeha hifidy ako tsy maintsy mifidy moa fa ny tena malagasy dia fandraisana didy moa mandray andraikitra ihany koa amin'ilay fifidianana izay maha-olo-pirenena antsika tsena fa aminao manokana ve zava-dehibe le hoe fifidianana solombavambahoaka eny tompoko zava-dehibe mihitsy satria misy andraikitsy ny olona tsirairay le hoe eo amin'le hoe raha manana ny safidinao zany ianao dia mba afaka hoe mitondra anjara biriky zany hoe ity olona ity mety hitondra ny etaetako koatra ny maha hoe zosy adidy an'ilay fifidianana inona ihany koa ny antony mahatonga anao hoe andeha hifidy tsy maintsy mandeha zay moa le teneniko teo le hoe amin'ny maha-olo-pirenena hoe tsika malagasy dia tsy maintsy mifidy mandray manao ny atety misy atenaina eo le hoe mba mividy mpiainana zao manko mafy mba hoe mba midina mividy mpiaina midina PPN ny ohatr'izany dia zay aloha zany ny tena atenaina aloha ianao ve zao androany andeha hifidy solombavambahoaka sa ty za aloha zany hifidy solombavambahoaka androany inona ny antony mahatonga anao hoe andeha hiroso amin'izay fifidianana izay mahatonga ana hiroso amin'ilay fifidianana raha olona tena tanteraka zany reo olona reo fa tena tsy mandainga ao amin'le resaka dokam-barotra tamin'ireny resaka momba amin'ny propagandy fampelezan-kevitra dia tena mahafinaritra le zava-bita zany ny zava-bita aloha zany hoe hita fa tsara aloha ny efa hitako teo any akoatra ny maha hoe zosy adidy an'ilay fifidianana misy zavatra atenainao manokana avy ao aorianan'izay ao aorianan'izay zany misy zavatra ho atenaiko manokana aloha satria mety sura fa mba hanao zavatra reo zandritsika zokintsika antsika amin'le fiainana zany hoe mba hanao zavatra ho apetraka ho an'ny taranaka mandimby angamba izy ireo mifahalalako anao ve zao androany andeha hifidy solombavambahoaka sa ty iny tompoko andeha hifidy tokoa satria olo-pirenena ny tena dia tsy maintsy manatanteraka ny amin'izany atao hoe fifidianana zany fa zany hoe tsy maintsy mitady vola aloha dia avy eo manatanteraka indray ny fanjakana fa aminao zany zava-dehibe le hoe fifidianana solombavambahoaka tena zava-dehibe satria miankina an'io fiainam-pirenena fiainako ihany koa manatena zavatra iova zany ianao amin'ny fiainanao aorianan'ity fifidianana ity sa hoe matoa zany mifidy aloha dia manatena zavatra iova ary mankasitraka indrindra to sotra betsaka to ahoana ny hevitrao ahoana ny hevitrao fandarana faneho-kevitra andraisana ny hevitry ny olo-pirenena ahoana ny hevitrao ahoana ny hevitrao mahafinaritra rehefa vonina andeha hifidy daholo ny olo-pirenena malagasy misy vonina ihany ary teo vonina izy fa izy mbola tsy nahazo karaha-pifidianana ny antony tsy nandehanany teo ka zay ny tena mila zay ny tena antsika teo hoe mila karaha-pifidianana sy karaha-mpanondro rehefa andeha anatanteraka an'izay hoe fifidianana izay izay no mahatonga ny hoe aleo dia mbola vao mandeha fotsiny ny fanentanana mahakasika ny hoe amafiso ny verifie ho any amin'ny fokotany ny soratra amin'ny lisitra mpifidy ve ny anaranao na ny ankizy tsy ampitoana reny ohatrany mananay tamin'izah zao tamin'izah mbola tsy nanana zany CIN zany dia ohatrany hoe mahita ny olon-dehibe mandeha mifidy dia te hifidy rehefa tonga amin'izay le fotoana dia tsy te hifidy te hifidy foana ka amin'izao tonga le fotoana dia tanterahana amin'izay le izy ie zay ny tena antsika hoe adiditsika ny eno mifidy zay maharitra ny malagasy atsika reny zao misy karazan'olona maro samihafa misy lehilahy misy vehivavy misy reny mpianakaviana ray mpianakaviana le hoe tsy manavaka sarangan'olona le izy fa na manitra na mpanankarena samy mana tena fiovana avokoa izy reny mahatonga manatanteraka an'izay hoe fifidianana izay ary zay indrindra ny mampatonga ny hoe zay indrindra ny mahazava-dehibe an'io fifidianana io satria mety hoe ny fininy vato alatsaka ao iny mety anovany tantarany Madagasikara izy moa no mahalala fa zay ny teneniny edena kanto teo hoe nerikerika mahatondra drano ao anatin'izany mbola misy ny zanam-pandarana toroay leo arahantsika avetrany zao fa efa amin'ny
ho arahantsika avy hatrany izay satria izao hoe fa amin'ny 7 ora mahery raika amin'ny raika amin'ny 7 ora sasany izao ka andeha isika anaraka ny zanam-pandarana toroay. Tonga sondray ianao ato anatin'izao zanam-pandarana torohay izao. Ireto indray ary misy torohevitra zava-dehibe tsara ho fantatritsika izy ireto, ko andao ary arahantsika. Rehefa matory dia ataovy lavitra anao ny finday na ny ordinateur. Fa manakorotana ny fiasan'ny ati-dony rayonnement électromagnétique alefany. Tsara raha vonona mihitsy ary. Raha miasa anoloan'ny ordi foana ianao dia assuranao mivera eo akaikinao hisintona ny radiation alefany. Rehefa manao douche na manasa loha dia tongotra foana aloha ny lemana voalohany mba hisorohana ny fiakaran'ny tosidra, ny AVC na arrêt cardiaque. Ny rano mangatsiaka na ny sakafo mangatsiaka dia manafaingana ny fahanteran'ny sela ka mahatonga ny virusy atanjaka. Mahatonga ihany koa ny fiforonan'ny homamiadan'ny vavony ary mampiraikitra ny tavy ratsy any anaty vatana. Dia fantaro ihany koa fa ny rano mamay be zezaka ray faingo 5 litatra na 2 litatra isan'andro dia manampy amin'ny fanalana ny menaka ratsy any anaty no manatsara ihany koa ny fikorian'ny raha ary mampiakatra ny hery fiarovana. Ny rano mafana misy citron dia miaro amin'ny fiforonan'ny vato any vo na ny calcul rénal sy ny fahavoazan'ny vo na insuffisance rénale, sady misoroka ny homamiadana ihany koa ny rano misy citron. Ny mamy tafahoatra dia mahatonga ny olan'ny thyroïde. Tsy tsara ho an'ny olona marary aty ny chocolat, ny noix de coco, sakay sy ny sisa sy ny sisa. Tsara raha lanjalanjaina ny paty sy ny charcuterie ary ny poulet de chair, ny zava-pisotro misy alcool sy misy gaz. Manimba rein ny fanafody chimique. Rehefa taitra amin'ny alina dia aza tonga dia mitsangana fa mipetraka kely aloha 2 minitra. Mahafatampoka mantsy izany. Aza miandro poritra loatra ihany koa vao mandeha mipipi fa makarary indray izany. Dia izay indray ary ny torohay izay afaka nozaraina taminao tamin'ity androany ity dia mankasitraka anao tompoko nanaraka izany hatramin'ny farany. Tonga soa Acasia. Maromaro aloha reny torohevitra maromaro reny raha tsika reny nataondao Acasia andro zao aloha.
Falemiarava ny Acasia tonga soa tafiditra atao anatin'izao fandaharana masoandro miposaka izao. Falemiarava ny vahiny tafiditra tompoko, inona natao anao? Falemiarava nareo vavy dia falemiarava antsika rehetra ny tokantrano ihany koa amin'izao alaby mahafinaritra izao ao anatin'ny fifidianana ihany koa moa zany amin'ity an'ity. Ie, avy mifidy izao ianao Acasia ao anantany? Milahatra be ny olany tsy mbola tena hoe tafiditra ao anatin'izay fifidianana izay fa mbola misy mikorotana tana kely. Ie, dia anasy moa zany namboatra micro vetivety reto fa tsy mandeha micro. Ie, mandram-panamboatra micro any Acasia aloha dia tohizantsika ihany ilay resaka torohevitra teo satria mikasika ny misy karazana maromaro izy teo teo ny resaka fihinanana sy ny fombafomba fiainana majinjinika nefa ny tena important be reny zavatra reny indrindra zao iny hoe aza miandrom-poritra loatra zay vao mandeha makany amin'ny toerana fivoahana satria mety hiteraka oui aretin'ny ray aretin'ny vesi ihany koa reny rehetrarehetra reny dia torohevitra maso avokoa indrindra moa zao fa nisy ny tena izy teo hoe sy de tsara loatra misotro rano mangatsika be sy mamay be loatra ny andro zao mangatsika say rano mangatsika izay tena isorohana mihitsy amin'izao satria mahavelona ny microba ihany koa. Eo anareo hoe mpikirakira telefonina sy ordinateur ihany koa dia tsy azo atao mihitsy ny matory akaiky reny indrindra hoe mifanitsy amin'ny loha izay ilay izy fa tsara zany atao manalavitra mihitsy na vonoina dia eo ihany koa ilay hoe ampiana rano iray vera eo akaikin'ny eo akaikin'ny ordinateur anao zany akaiky machine anao mba le radiation zany tsy de tena hoe attaque be loatra fa le telefona manko ny tiako tenenina kely hoe tsy voatery hoe fanandrifony loha ihany fa ny vatana rehetrarehetra mihitsy fa iny radiation iny miteraka cancer ny anatin'ny vatana tao anatin'ny séminaire momba ny tanora zanaka vavy zao dia nazavaina mihitsy izay makasika ny hoe telefona izay miteraka cancer ny anatin'ny vatana any amin'ny cancer na zany moa zany dia mamiadana izy dia tsy voatery hoe hitanao eo hoe io fa voan'ny cancer za fa afaka na misy kely eo aminao dia mitombo le izy misoko miadana sady izay indrindra mamiadana azy misoko miadana iny dia tsy hitanao akory fa efa fitraikany efa grave be le izy zany hoe tsy fitandremana zany mety hiteraka fahafatesana minao fa efa mandeha micro any Acasia efa mandeha kavana izy verikely tegna teo hoe falemiaravantsika rehetra izay tafiditra manaraka an'izao fandaharana vantana eto amin'ny masoandro miposaka izao dia falemiaravana reo rovavy ihany koa hitafantala sy resadresaka atsika za zao nandalo amin'ny ino moa zany anosopatrana rehetra iny dia efa milahatra be ny olona hifidy reny EPP sy ny fa amin'ny EPP anosopatrana nisy fifidianana dia ohatra mbola tsy mandeha izy sa tsy haiko za koa zany tsy nahita tany anatin'ny tany fa ny hitako fotsiny aty avelany hoe milahatra be ny olona fa rehefa eto Madagasikara hoe zany dia tsy afa miala amin'izay hoe filaharana izay mihitsy ohatrany hoe izay atao rehetra dia ahitana filaharana avokoa ka mifanesika ny olona satria andro lehibe raha hoan'ny olona zany hoe hoan'ny malagasy zany tokony hoe andro lehibe ho amintsika malagasy io fifidianana io satria mavaka tsy hoe androany ihany fifidianana ihany fa na resaka bus io na resaka ataoko hoe hijery match ohatra rehetra amin'izany dia filaharana foana eto Madagasikara na milahatra rano amin'ny rano ampopy io na andojiro io na eny amin'ny bureau mpanjakana io dia milahatra makeny amin'ny dokotera dia milahatra dia zavatra rehetra tadidiko kely amin'izay tany amin'ny fianakaviana nisy fotoana izay ohatrany hoe nanao vakansa zany ny fianakaviana maromaro dia ozy izy amin'izay ilay kozinana izay hoe tsika zany zao dia milahatra foana milahatra vary milahatra makany amin'ny WC milahatra makany amin'ny douche milahatra na matorana dia milahatra amin'ny paozy tsy afaka amintsika malagasy ilay filaharana zany fa iny inge ohatrany hoe endrika fandaminana aleo ara milahatra toy izay misisika be za kokoa raha mahita an'ilay hoe
hoe indrindra zao ohatra ny milahatra eny amin'ny pompe zao de aleo milahatra satria tsisy fifandaminana tsisy zavatra manjary angeo na samy misisika eo amin'ny lohan'iny de am'le milahatra nefa misy an'le anankiray te hisongona be taditarika korotana iny fotsiny de tsaroko a rehefa le milahatra bus indrindrandrindra rehefa amin'ny ariva lay andeha ody iny de miravaka daholo mipiasa braosiny rehetrarehetra fa io na rehefa milahatra mahitsy any na raha tsy maintsy misisika moa rehefa misy bus fa za ndray koa aleoko misisika toy izay milahatra rehefa miandro bus satria manana chance kokoa tafiditra ny olona milahatra mahita an'ilay olona be de be aloha de hoe ikivy be a tsisy raha isisika aleoko le milahatra ihany nefa aleoko misisika ka tsy le hoe misisika zange tsy hoe andeha hamono ohatr'izao hoe fa efa fantatra fotsiny le système hoe ohatr'izao ny atao rehefa hisisika bus de efa tafiditra za koa nefa fantatra le système fa efa miarika le système misy système ge fisisiana bus io e tena marina zany rehefa ianao zany fa mahita an'le bus avy any ka misisika ianao na de efa miazakazaka ianao avy ato amin'ilay ilan'ilay any iny de efa misampina eo amin'ilay farafarana midy iny ianao raha vao tsy eo ianao a raha vao tarana iny ianao de efa tsy tafiditra ianao zay de zay moa zany zareo mila mianatra système fisisiana bus tsy mijaly fa misisika bus fa tena mahafinaritra be le mahita an'le nisy fotoana teo Ambojatofo de kivy be ana ahita an'ilay olona satria tena be olona miandro bus be de ny olona misisika be za vao nepita avy any tonga de zany tafiditra teo amin'ny devant ny olona misisika tany arina daholo tena faly atao zay coup de chance de misy koa vao tonga avy any de tonga koa niara tonga tamiko ilay bus de ny olona efa mifarombaka andeha satria zany le bus te arindrina de za avy any arina koa tonga de zany tafiakatra voalohany za ndreny na nefa nisy fotoana milahatra indray a de eo amin'ny zano voray farany fa tsy hoe eo alohako mivoray farany za voray farany fa le hoe eo aminao tsy farany tsy voray de eo amin'iny tena hoe miandra ny bus manaraka indray zany de mampahery tena fotsiny hoe rehefa mba misy bus manaraka de mba efa tafiditra ianao satria anao ny lohany eo fa ny tena makivy le mbola mijery ny halavan'ilay olona be de be iny de hoe bus firy zany zay vao tafiditra na le ohatrany eo am-pianarana de hoe numéro firy zany de manisy hoe exercice pafiry le hoe daty inona moa androany 23 androany iza numéro 23 numéro 3 de 13 de 23 na ilay milahatra hoe manisy an'ilay eo alohanao ianao de hoe mbola misy olona firy zany eo alohaka zay vao toroka tena enjana mihitsy ny resaka filaharana sy rafidrafitra eo na any am-pianarana ary ny milahatra alohan'ny hiditra ka zay ny tena koa endrika filaminana nge zany ilay endrika filaminana ilay filaharany ie misy tsika marina manao recrutement am'izao manao recrutement ny ato amin'ny TV7 fois araky ny hitantsika io moa zany de fandraisana ankizy vaovao caméraman mpamokatra fandaharana mpamokatra fa tsy hafa le mpanolotra ndray mpamokatra de ndray mpanolotra fandaharana amin'ny rojona 4 sy ny alahady 7 jona 4 ety amin'ny studio TV7 fois no zato est no misy an'izay efa misy contact ihany koa manomboka amin'ny 6 vona maraina mitondra CV aza adino satria rehefa manao tsy maintsy ilaina foana ny CV de hoanao zany zay lina na hoe fantatra hoe manatrakefa momba an'izay fanolorana fandaharana na famokarana fandaharana zay de iny efa avokany amin'ny TV7 fa izy iny raha lina ianao de afaka tonga de manantona ety an-toerana amin'io daty efa voalaza ny teo moa zany raha misy fanazavana fanampiny ihany koa ianao de efa misoratra io ambany io ny laharataby azahoinanay ka de aza misalasala ao ihany koa ny caméraman tsy adino manatrakefa momba an'izay hoe resaka caméraman fangalana sary de afaka miditra ho ekipany TV7 fa Madagasikara tiako trindrina kely hoe Acasia sy tena Kanto ny disponibilité anareo zany tena mila mafisina ihany koa amin'io fanaovana recrutement io tena ilaina be mihitsy zay disponibilité zay fa mety foana tonga avy aty aminay fa mandray anareo izay ampifaliana tsy mifidy taona rehefa 20 taona miakatra ianao de efa mety foana tsy mifidy na lehilahy na vehivavy le mpanolotra fandaharana fa sao de hoe vehivavy be zay ny hitanareo na resaka caméraman koa de tsy mifidy caméra humaine
Ye tsisy anapiko an'izay lazainareo rovavy teo tsony moa zany fa dikterena fotsiny hoe aza manafy taleta aza manafy taleta fa riva fantatrao hoe hainao le izy de ampiasao ny taleta fa arakaraky ny nafenanao an'iny ihany koa no mampiala amin'iny ny manana taleta anankiray de ampisehoany le izy de lasa omena taleta fahandroa indray izy fa raha manafy taleta de anao ara mbola esorina indray ambanimbany an'Andriamanitra zany satria matoa zany iny nomeny de fantany hoe capable ianao ao anatin'iny mety hoe tsy talenta ihany koa fa te ananatra fa amin'ny resaka ohatra hoe fanolorana fandaharana izy naohatran'izany de afaka hoe formena atao anatin'ny ekipa interviset fois satria ny fiainana de fianarana rehefa ataonao foana de lasa hainao azy sady tsika tsy misafidifidy na viaza na inona de mandray foana zay ny TVC fois de tena hoe miara-miasa amin'olon-drehetra na tsy eo amin'izay lafiny hoe recrutement zay ihany fa na ny hoe ketsika business ny docteur conseil izay fandaharana rehetra izay tianareo zaraina soetana eto amin'ny TVC fois zany de raisinay an-tananjo daholo ny hevitrareo tsirairay avy ary na ny hoe fandaharana nangatanareo ary de tena hoe miezaka ao anatin'izany zay miezaka mamokatra an'izay fandaharana izay anaraka clip ary sika fa efa ho avy ao ny tomba maso efa amin'ny 7 ora mahery 7:20 minitra izao efa voninao ihany koa zareo avy ao amin'ny fampahalalam-baovao ka anaraka iry sika de avy eo hiditra ao anatin'izay tomba maso izay
Alarbi fa 2024 ny volana meta na 424 ampitiavana indray tompoky lasy tompoky vavy no iarabako anao ato anatin'ny tomba maso anarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV7 fois Madagasikara sainy ampanajana renao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao politika ary mandeha mikafatsika ity fampalalam-baovao ity. Nanatanteraka fihaonana tamin'ny avondrona teknikan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina omaly maraina ireo mpikambana ao amin'ny vovonana mpanara-mason'ny fifidianana avy ao amin'ny sadeka anisan'ny nompanan'ny fivoriana moa ny fandaminana mikasika ny fanapariahana ny vaovao mandritry ny fifidianana ary tsy izay ihany fa teo koa ny fanomezana ny lalàna ampifehiny amin'ny serasera ampitaina amin'ny ainy vakijery mandritra izao fifidianana ho tanterahana anio izao. Fandro tsy fiasana nefa andresaka ramany anio 2024 meta na 424 andron'ny fifidianana araky ny vaovao avy amin'ny ministera tompona andraikitra raha ho an'ny mpiasa tena kosa manokana indray dia afaka manantanteraka ny adidy izy ireo araky ny fotoana izay mampety azy mikatona ihany koa moa ny toeram-pisotroana rehetra eto Madagasikara hatramin'ny 12 ora alina araky ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Vaovao sosialy kosa indray ary misy indray ny fahatapahan-jiro nandritry ny ora maromaro teto Antananarivo sy ny manodidina omaly talata tolakandro ary ny toy ny hariva izany ho an'ny faritra sasany. Ity fahatapahana ity moa araky ny afanazavan'ny jiramady avokatry ny olana eo amin'ny fantsona famatsiana jiro iray ao Ambomanambola. Fa hoentitra manomboka izao ny ministera amin'ny fanasaziana ny tambajotra mpifandraisana izay tsy mbola mampidina ny vidin'ny interneto ao aorian'ny fampidinana ny sarany araky ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny artec nandritry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan-davitra no tanterahana omaly.
Malianko dia andro faharoa nanaovana ny fihaonan'ny fikambanan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny BAD izay natao tany Nairobi, Kenya. Raha tsy evina moa dia tanterahana isan-taona ity fivoriana ity ary andiany fa 7 izao tanterahana izao. Nandray anjara tamin'ny fifanakaloza-kevitra moa ny tale jeneraly misahana ny foto-drafitrasa sy ny fampandrosoana andrenivohitra eo anivon'ny BAD ary anisan'ny votoatin'ny resaka tao ny mikasika ny tetikasa izay mifandraika amin'ny foto-drafitrasa vaovao izay avatsian'ny banky vola eto Madagasikara. Fa vaovao ny fanatanjahantena kosa indray ary nananga omaly 20 Mey azo an'ny Afrika Atsimo ireo mpikambana avy eo amin'ny bareny Madagasikara anatanteraka ny fifanomanana amin'ny fiatrehana ny lalao fanitsanana amin'ny fiadinany amboara maneran-tany ho an'ny baolina kitra ho tonto saina ny taona 2024. Tsy maintsy mandresy an'izareo malianina sy komorianina araka izany raha toka teo tafiakatra amin'ny dingana manaraka raha araka ny fanazavan'ny mpanazatra ny bareny Madagasikara. Amarantsika azy ary ny vaovao Acasia ary dia ny vaovao iraisam-pirenena vaovao avy amin'ny France 24 ady ao Russia sy Ukraine nanamafy sy nampitombo ny fifanarahana amin'ny vondrona Europeana ny filoham-pirenena Ukrainiana Andrei Volodymyr Zelensky mba ho fiarovana ny taniny sy ny vahoakany manoloana ny ady izay tsy mety mitsahatra eo anivon'ny Ukraine sy Russia. Vaovao avy ao Nouvelle-Guinée kosa indray kely ny fanantenana ahitana ireo olona mbola velona taorian'ny fiotsahan'ny tany tao Papouasie Nouvelle-Guinée araka ny fanambaran'ny ONU. Olona anarivony ihany koa moa no voaterina findra-toerana taorian'ny fiotsahan'ny tany noho ny fanahina ny mbola isin'izay fiotsahan'ny tany izay hatrany. Dia eny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tomboky lasy tomboko vavy no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity azadino ny fotoana rapitso amin'ny ora mahazatra indray mametraka ny veloma soava tsara veloma tompoko. Zanakavavy lazao amziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampanahavana eto amin'ny fiangonana FM4 fampafana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ny fianarana ny fitondran-tena ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy ziona zanakavavy seminaire mitety varitra ny 19 Mey ao amin'ny trano maitso Ampamatanana ny 20 Mey trano fivavahana Ambohijafy ny 2 Jona ao amin'ny vondrombavaka Alasoro 5 Jona vondrombavaka Iavoloha ny 19 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon ziona zanakavavy seminaire lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana Oye
Inny tomba masika tamin'ity anio ity makasitraka ny zareo avy ao amin'ny sampana fampahalalam-baovao dia Antsaramanarivo Iaina Jean Emmanuel sy tsikiny ana Injiva izay nikaroka nireny vaovao ireny mba hoentina hampitana amintsika maraparana ihany koa itsika ry izy miravavy amidipitina ny lohahevitra tsika androany tsy hoe lohahevitra moa zany fa amin'ny hoe fifidianana ny andro androany dia niresadresaka mahakasika an'izay fifidianana izay indrindra izay manana tena mambaranga aminareo miravavy ie araka ny efa voaray atsika farany tao moa zany dia ataontsika hoe presque manerana ny nosy Madagasikara dia milamina ihany ny fandehany fifidianana fa atreto aloha amin'izao tapany maraina izao izay tenenantsika farany izao fa misy koa nefa ireo mbola tsy fantatra moa zany mitoedrara amin'izay hoe efa nisy fivoarana ve sa tsisy fivoarana satria araka ny hoe hitan'ny Acasia teo zao dia hoe mbola misy filaharana dia tsy fantatra zany hoe mbola misy ve zany ireo toerana mbola tsy misokatra mbola tsy natanteraka izay ka lasa ohatra hoe miangona le olona dia lasa mahatonga le filaharana hoe efa mandroso sa tsy mandroso dia ihany koa moa zay le nisy an'ilay hoe efa 50 ny bulletin précoché tany taiza moa le izy teo Soalala ie dia hitantsika ihany moa ny fandehan'izay toezara zay rehefa misy ny vaovao mivoaka araka ny hita aloha zany hatreto dia mbola ankavitsiana reo tany olona mazoto zany hoe amin'izay fifidianan'izay fa mbola hita eo mivalany rehefa tena tapitra izay androany tontolo mbola afaka mandeha makany amin'ireny toerana birao fifidianana ireny zany ny olona rehetra mandrapa arivany andro tsika hoe amin'ny enina na amin'ny 5 sasany eo no farany izay hoe fisokafany amin'ny 5 sasany ny farany fisokafany izay hoe toerana afaka andehanana mandatsabato izay azadino ny kara-panondro sy ny kara-pifidianana ho antsika izay andeha hanatanteraka an'izany fifidianana izay mahaiza ihany koa mifidy fa ny fifidiananao iny no avy ny firenena zay ngama ny azitsika mitinana an'izay hoe resaka fifidianana izay satria zosy adity zany hoe mifidy izany misy ihany koa ny zanam-pandarana fanany dia ny blague tao ary mampime Agora veio. O ex-amor vai pegar agora no peixe elétrico vivo. Vai lá, ex-amor. Vai lá. Vai pra pegar, não tá dando choque. Ah, tem que ligar o peso na vara também. Vamos aqui. Pegar um cachorro.
Porque te quiero. Я закрыть. This is my pet duck Adam going for his first swim. Be careful, Adam. Adam! Adam! Hey! Ah! Ah! Utang ina! Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Babe, si Optimum... Во-во-во! Ё-моё! Ё-моё, ёлки! Pickle, no! Pickle! Oh my god! Gaz verme! Yavaşça dal bir yana gaz verme! Go. Real dinosaur. Nice and healthy. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. É minha vez, né? Peraí, tô indo aqui. Sai do meio! Sai, 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 sai! Ei, querida, quando você vem cá, cadê o meu auxílio emergencial que não sai? É um cavalo? É não, minha filha, é um canguru. Bora, cadê eu? Quero saber. Meu filho. Вот у нас два мальчика катаются, не один, да, киселетик?
प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ teto amin'ny plateau moa zany tena hoe latsaka ny fomezana tanteraka mihitsy tsy haiko naretana tokantrano tany fa tena nampome daholo eny nisy any zany moa zany ny accident reny fa na dia zany ara hoe reny entina hitandremana hoe tsara foana zany no mitandritandrina rehefa eny amin'ny zay rehetra andehanantsika eny e fa noza tsy mampitandrina zany mampitandrina ve zany tsy haiko e zay eny isy an'le ohatrany somary taitra kely eto am'le izy an'le olona boritongotra iny teo le ohatra ny andeha andaka an'le zay le sac de sable iny de ndakany le izy de ohatra reny ny olona mahay makafy fiainana na inona satria fantatro mihitsy na izy ihany zao no nakasara ny tenana ohatra hoe napetrany tena telefona de izy ihany no hoe andeha ataoko tsy hoe ataony ampahakivy anazy zany iny hoe lazainy olona izy hoe boritongotra na ohatra zany fa iny ara ny vomaika ataony ohatra ny hoe motivation zany hoe manohy foana izy eo amin'ny mpianana na dia hoe tsy entina apitsikitsikina ny hafa na dia misy azay ary izy ie dia amarantsika zany no entina amaranana an'izao faratra kosain zay ty anio ity dia ankasitrahana ny tsika ankasitrahana nareo vavy tsika telo vavy moa zany teto amin'ny plateau teto tsy adino ihany koa ny mpampiakanjo sy ny mpanao ny taosintare dia atao ihany koa ny ekipa TV7 fois Madagasikara natotosa zao fandaharan'izao teknisianina maro be manao kopakopaka moa zany zareo avy ao amin'ny fampahalalam-baovao ao rehetra dia mametraka ny soa tsara ho amin'ny rapitso indray tsisy clip daholo tsisy clip tsony mbola misy clip famaranana andao andia ao anaty clip dia veloma daholo soava tsara dia anampidy aby io